dova aminao rahatr' izay ao an-danitra ao sitraka ao dia sitraka ao tokoa izay Jesosy io izara izany voninahitra ao izany ao an-dapanao rahatr' izay misaotra Jesosy eo tsy ny amin'izao fiainana izao ihany fa ny amin'ny zavatra ho avy izay miatra anay Jesosy eo efa nomanina ao any tsirairay avy ao amin'ny fanjakanao mankasitraka Jesosy eo tsara aminay loatra ianao Tompo halleluja misaotra Tompo misaotra fa nofonjenao izay misaotra fa zanakao izay misaotra ny amin'ny fanahinao ato anatinay Tompo misaotra Jesosy eo oka isokatra amin'ny fontsika tsirairay avy ao anatrehany oka tena alefaka eo anatrehany fontsika amin'izao fotoana izao manantona azy amin'ny fankasitrahana feno amin'ny fitiavana feno Tompo misaotra anao ny fahasoavanao ny drafonao vaovao isanandro tsara amkianao da bekaritsika kely raha mety amin'ny musicien zany hery zany mba mpahazoaina ny rehetra tafiditra eo fanatrihan'Andriamanitra Tompo misaotra anao ny fahasoavanao ny drafonao vaovao isanandro tsara amkianao izay rehetra nataonao tsy voatanisako fa mahatokao isaotra anao misaotra Jesosy eo misaotra Jesosy ako fenofisonana ny fonao misaotra anao misaotra Jesosy nos rehetra nataonao misaotra anao Tompo misaotra anao Tompo misaotra anao ny fahasoavanao ny fahasoavanao ny drafonao tsy antomany drafonao vaovao isanandro
mankasitrahantsika ny fahasoavany sy ny fahatsarana rehetra. Halleluja. Tsara loatra antsika io Jesosy io. Mankasitraka azy avotsika rehetra. Halleluja. Andao mbola sokafy ihany ny fonao a. Sokafy ny fonao dia lazao velary eo anatrehan'ny tompo zany a. Ako feno hetaheta rehefa tonga eo anatrehany toy izao isika dia aza tonga ny fahazarana, aza tonga asesiky ny onjam-piainana navesatra fa aoka ho asesiky ny fitiavana an' Jesosy tahaka ny Maria Magdalena hoe tena vonina nomeny tsara indrindra mandrakariva rehefa eo anatrehany. Satria Jesosy dia mahita ny fitiavany tsirairay avy. Jesosy dia mandinika ny fontsika. Tsy mandinika ny zavatra ivelany izy fa mandinika ny ao anatsika. Ny aika tany an-tranontaniana ny motivation antsika. Ahoana ny toe-pontsika eo anatrehany. Daontsika tena ngetaheta azy ara-nitry teny eo anatrehany ilaza hoe Tompo, tsy vitako ny fiainako raha tsy miaraka aminao. Mangetahetanao ny foko Tompo. Avy feno indray hafana masina. Ukituka etwani ila ya inaviamina Sikareta tatsika malefaka. Tanay masino avi amelubero nai itrai aukitsuka etwani ilayai naviamina havika feluia havika vaki
Verna mapety anay tompo fa ianao dia malala ny sary indrindra tokoa anay isan'andro ary ianao ato anatinay fa namasino no mitarika anay amin'ny sitraponao rehetra tokoa misaotra fa ianao ilay mpanasitrana anay tompo misaotra fa manana anao izay Jesosy ianao tokoa no ilainay tsy zavatra no ilainay tsy fanafody no ilainay tsy dokotera no ilainay tsy olombelona Jesosy fa ianao Jesosy no ilainay
Alléluia. Misy mila an Jesosy ve eto? Ozy izy pasteur Njiva zay ma le ohatra pasteur Liva ohatra ny tsisy mila. Misy mila an Jesosy ve eto? Ok izy iorakoraka mafy an Jesosy ary. Ndao tiaka mafy an Jesosy any dia mahazo toerana tompoko a azafady. Tonga amin'ny fotoanan'ny fijonoana vavolombelona tsika famerenana voninahitra ny an Jesosy hiresaka fijoroana fiovam-po teo amin'ny fiainantsika. Nanahoana ny zavatra nisy teo amin'ny fiainanao taloha dia manahoana izy izao. Efa miara-batsika amin'ny anaran'i Jesosy an Jesosy ny voninahitra. Efa nisy fotoana moa izany joro tamin'izay fa tsy ampy ilay izy izay mbola nampiany-tompo foana. Fa tao anatin'izay fanompoana izay efa elaela no niditra teo anatin'ny fanompoana. Tena efa nanomboka 20 taona mahery izany nantetezana fiangonana fa natao ihany natao. Ohatran'ny hoe tsy hitako izany antikristy vatany izany fa za zany no hitako. Tsy te hijery ny hafa akory fa izany tonga dia hitako hoe tena te izany tao anatin'ny zavatra rehetra nanala baraka an'Andriamanitra tao anatin'ny tempoly nanao zavatra tsy mety. Dia tao aorianan'izay tonga ny famagin'Andriamanitra izany tao amin'ny satria tsy te hoe resaka lavan'ilay faratsiana fa tonga dia tsy ny fianjerako ny zavatra lehibe fa nananganan'i Jesosy dia isaorana an'i Jesosy. Dia tao anaty nananganany tena najanony amin'izay tsy navela niditra tany am-piangonana intsony fa tanterahany tamiko ilay hoe mika tona trano dia miresamiko mangingina dia fantaro ny sitrapoko momba ny fiainanao. Dia tiako tanteraka amiko koa ilay tao anatin'ny baiboly satria hoe fanahoana mihitsy ny olona rehetra mivavaka tao mahita ny voninahitra ao. Fanahoana dia nampianariny tao anatin'izany. Dia tonga daholo amin'izay ny révélation tena zavatra tsy takatry ny saiko amin'izay ilay izy. Dia manahoana ianao izao? Dia amin'izao fotoana izao dia ilay tsiniko hoe efa tonga ny révélation dia nitady toerana amin'izay satria ilay zavatra ampianarin'ny fanahy masina ao an-trano tsy nihitako tany amin'ilay fiangonana rehetrarehetra. Dia avy eo ko ny sendra namadika radio tamin'izay fotoana izay dia nandre amin'ny feom-pasera Rodolphe Antoriteny ary niteny izy hoe tamin'izay nanaitra be anahy hoe izao izy vao niova fo. Dia gaga be mihitsy hoe Jesosy za koa izany fa iza ny paster izany satria za 2003 mivavaka fa 2021 vao confirmation hoe niova fo. Dia taitra be mihitsy dia tena namonjy an'ity fotoana ity dia tonga teto amin'ity toeran'ity dia hitako ilay izy dia nisorako be da be an Jesosy ilay izy satria ny révélation mandeha izany any anaty révélation tonga dia ilay hoe meteza aloha esako izay vao manao ny asako. Dia tena niafina tao ambadika Jesosy dia isorako be da be izany ny ana rehetra tao amin'ity fiangonana ity satria tena hoe nahitako fitombona ilay izy ary tena nivakianareo ny diary rehetrarehetra tao anatin'ny kahie. Dia isorana an Jesosy dia rehefa ao anaty vavaka nivavaka ho amin'ny fotoana andianana any amin'ny ralia any amin'ny Majunga satria nomeny Jesosy an'izay fahasoavan'izay. Dia nivavaka dia ny fanahy masina izany nampahery antsika tsiraray avy tsy ranomasina intsony sokafan'i Jesosy ho anareo fa anareo mihitsy ny andeha ho ambony ranomasina mena ary tsy hamoaka rano amin'ny vatolampy intsony nareo fa ianareo mihitsy ilay vatolampy hamoaka loharano. Dia tahaka an'izay ny afatra ho an'ny mpidera koa manokatra ny fonareo ianareo hideran'Andriamanitra fa misy fotoana hoentin'i Jesosy mihitsy nareo milampandray satria ny fonareo no mira ho an'Andriamanitra fa tsy nareo ny te hirahira fotsiny voninahitra ho an Jesosy. Dia mampahery antsika fiangonana koa amin'izao fotoana izao aza atao ranondraraka tany fampianaram-panompon'Andriamanitra mijoro fa misy zavatra ao aminao eo fa mody menamenatra eo fotsiny ianao fa misy fivantoetra goavanao napetraka Jesosy ao aminao voninahitra ho an Jesosy rery any. Sitraka tompoko. Mandroso ny manaraka ho antsika raha izao nareo vao mare na tia an'ilay menomeno radio reny misy ny atao hoe FM 90.8 na 90.8 Maridrefy sy 107.4 MHz. Jesosy Kristy avy Nazareta no ilainao. Taty inona nataon'i Jesosy teo amin'ny fiainanao ara-pahasalamana? Anahoana izany hoe olana mahita an Jesosy dia mandositra? Rehefa Jesosy no manapaka dia tsy renao hoe misy ilay olana. Tsy hainay hoe taminao viana izany nanomboka ilay olana fa momba ilay zanako vavy matoa izy ity. Izy koa moa somary sahirakirana teo aloloha teo ilay mandamina zavatra maromaro, makiazy, fianarana dia nanao boky izy. Tamin'ny herinandro
nakao WC izy dia miady izy da ianika alefa azy le rano idio tsara le WC fa mamofina azafady fa mahitsy be le fitenenana dia avy eo izy mivoaka avy ao azafady indrindra fa ohatra ny androany vao mahatsiaro fa efa tapa-bolana tsy nandefa maloto tsy tonga saina mihitsy izy tao anatin'le izy hoe misy an'izany zavatra any izy koa tena tsy narary mihitsy fa salama tsara izy dia tadidiko tamin'izay ny fampianaran'ny papa hoe rehefa Andriamanitra no manotrina dia le olana manana maso mahita hoe ohatrany tsy mety marary ty ohatrany tsy mahatsiaro an'le olana akory ty voninahitra ho an'i Jesosy dia faharoa momba n'le zanako lamatondray teo alohaloha dia misy fotoana ianao moa zany mareny ianao dia miteny foana hoe nikia ho avy anie Jesosy e ohatran'izao anie ohatran'izao anie fa nisy fotoana nivangiany Jesosy ahako tamin'ny fotoana ny fahazazako ara-panahy dia nisy famangin'izay nataony hoe reo zanako reo sisy tsy anao reo fa anahy dia nanao fomba vavaka ohatran'izao hoe Jesosy za fitaovana fotsiny mitondra an'ireo tao an-kibo fa ny tena marina anao reo dia meo fahendrena aizako mitondra an'ireo dia rehefa nampatsiaroviny le izy dia lasa nibebaka tamin'izay dia niteny hoe j'abandonne tsy hoe hiala amin'i Jesosy akory le j'abandonne fa mirenonce amin'le droit anao zany amin'le mareny hoe io ary Jesosy fa anao io fa rehefa nandray an'izay fanapahan-kevitra izay dia niditra an-tsehatra izy nisy efa nijoroky vavolombelona teto le anankiray hoe avy any amin'ny ralia dia io le zaza fa tonga dia naniraka ny tenany nikohaka mivavaka sady mitomany tsy nijanona teo le tantara fa nitoy foana le famangina ary rehefa mivavaka izy tena hoe vangin'Andriamanitra ary tena voninahitra ho an'i Jesosy fa zao izy no mitondra ny tenany mandeha manao fanompoana tsy mila entanina tena hoe rehefa mangintsika dia miditra an-tsehatra Jesosy dia ny fahatelo resaka asan'Andriamanitra le izy rehefa azo mama dia manao encadrement spirituel anapino any Manjakandriana any ahako tamin'ny tapa-bolana tamin'ny azoma nandeha dia tsy mba dia fanaoko loatra le maka devant fa tamin'izay ohatra ny naka devant tsy hoe inona le antony dia rehefa nandeha kay le chauffeur efa olefan Jesosy dia nahazo aina be aloha zany ny fanahy tao anatin'ilay tomobile fa rehefa kelikely tsy idirana ny Manjakandriana dia lalana moa tena ratsy eo amin'le hoe sambaina ho an'izay mahafantatra niny RN2 iny dia andeha hidepasy le taxi brosy nitondra anay eo aloha nefa tena le camion ngeza be reny avy avany koa le camion ngeza be reny le camion zany avany le chauffeur efa niteny ratsy tamin'ny klaxon mafy be fa za zany tena hitako hoe tena nisy fitsaharana fa zao fotsiny teneko Jesosy tsy haiko izay nataon'le chauffeur teo fa tafaverina tao aorianan'le camion tsy saika hosongonanay zay voninahitra ho an'i Jesosy tsy mbola nijanona teo indray fa afaka 1 kilometra indray teo amin'le ambomandry indray misy izay aty amin'ny ambany moa le tomobile hifanena misy tomobile eo aloha dia le sprinter indray ny saika andeha hidepasy zay nefa mandeha ohatran'izao dia raha ohatra zany ka tsy teo ny fiarovan'Andriamanitra dia tena hoe accident teo dia za vao nitranga le izy vao miverina Jesosy tena hanao zavatra ianao dia tena izay tokoa hoe voninahitra ho an'i Jesosy fa rehefa tonga tany amin'ilay toerana hanaovana an'ilay asan'Andriamanitra dia iny fa nisy madama avy any tonga tao fotsiny izy efa hitako foana io madama io fa tsy mbola nitory filazantsara tamin'ny mihitsy fa rehefa tonga tao izy toy Jesosy hoe teneno io vehivavy io dia rehefa ndresahana teo izy tena voninahitra ho an'i Jesosy tena voakasika izy dia nitomanina andray an'i Jesosy ary tena hoe tafajoro izy dia voninahitra ho an'i Jesosy vokatr'ireny fijoroantsika ireny Andriamanitra tena miditra an-tsehatra ho an'le olona anaovana encadrement spirituel any tena hoe olona efa mpino daholo fa tena hoe Jesosy ny ao ambadika le izy tena hoe tafajoro ny olona dia lasa mitsangana mandeha mitory filazantsara tena hoe Jesosy zany tena mitady fo tady fo fa na olona ray ary ho anahy moa zany dia izay mihitsy rehefa mandeha hoe na olona ray ary ny andaniko fray makany sy andro anankiray tsy mampaninona voninahitra ho an'i Jesosy le izy dia tahian Jesosy daholo misaotra betsaka tompoko mahatoky mizara ny zavatra nataon'i Jesosy teo amin'ny fiainana fitsona vavolombelona fara alohan'ny hakaram-panompon'Andriamanitra tahian Jesosy taty dia faly be tafiaraka aminareo indray andro any tonga eto an-tanindrazana le izy moa tompoko faly inona nataon'i Jesosy teo amin'ny fiainanao le izy zany ohatrany hoe ianao zany indray ohatrany hoe mieritreritra foana hoe mila mitory be satria za moa any am-piasana zany dia
le manao présentation voalohany le vohitra asa ampiasana dia miteny mantany mpiara-miasa ianao inona kristiana ianao sa silamo sa tsy mihinan'Andriamanitra dia miteny hoe kristiana dia dia misy fotoana zany ianao indraindray tsy voatery hoe tsy maintsy hitory hoe ty ianao Jesosy fa ao ampiasana ianao misy fotoana indraindray misy zavatra amin'izay passé tsy eto Madagasikara izy aloha mipetraka any ivelany izy miasa dia misy mpiara-miasa tonga dia miteny hoe ianao moa le mivavaka ianao le mivavaka ianao le mivavaka ohatran'ny ahoana zao ny ataonao raha ohatran'izao ohatran'ny hoe ianao zany misy fotoana indraindray le ahoana moa zany feny zany le vokatry ny fanahy hitan'ny olona any aminao dia efa zava-dehibe fa ianao tsy voatery hitory be hoe tena ty ianao Jesosy raiso ny baiboly vakio ny ohatran'izao fa tena zava-dehibe rehefa le hitan'ny olona any aminao le vokatry ny fanahy dia même na tsy miteny ary ianao hoe za kristiana za mivavaka mandohalika mifatihana ohatran'izany potra ho azy eny foana dia ny olona no manantona anao azy dia ny faharoa konkoa ahoana ny iainana an'izay tao anatin'ilay orinasa ahoana no teo amin'ilay recrutement aloha angambany eny isy fotoana zany zay mifindra trano dia tsy maintsy nitady asa vaovao dia tao amin'ilay hôpitaly nandefasana demande zany ohatrany hoe somary ny salasalanay tafiditra ao ve tsy tafiditra ao satria ny concurrent anao be dia be en plus ianao hoe étrangère ny allemand no adversaire anao dia ohatrany hoe somary ny salasala kely ihany zany misy fotoana hoe ahoana zany takety tsy maninona fa aloha lefa ihany Jesosy mahita an'io fa rehefa sitrapony tsy maintsy tanteraka foana dia tena misaotra an' Jesosy fa tena tsy nampopozina izay zany mbola niandro hoe nahazo confirmation ana mail zany hoe ok voaray ny CV anao dia izay zany mbola niandro hoe mety après 3 semaines 4 semaines any io vao mivaly même pas 3 jours tonga dia mivaly le izy tsy nitady zavatra hoe sarotra be zareo fa tena tonga dia hoe tokony mbola hanao entretien hoe par vidéo call satria moa tamin'iray mbola fotoanan corona dia tsy afaka manao entretien en personne direct dia na zareo ara tsy nila entretien lava be fa juste nanao appel fotsiny ianao le izy ok saotra betsaka voaray nefa ianao efa tena stressé be hoe ahoana no tenenina ahoana ny antany expérience sy ny ohatran'izany dia ohatran'izay fotsiny zany tiako ampaherezina antsika hoe indraindray tsika ohatrany hoe somary mifaly foana hoe fitahiana fahasoavana fahitapity fa rehefa le vokatry ny fanahy foana niteny amintsika dia manaraka atsika daholo le zavatra ketraketra eny na tsy mangataka atsika voninahitra ao an' Jesosy misaotra betsaka tompoko tain'i Jesosy ndao tsika hitsangana merina voninahitra any amin'i Jesosy le fijoroana vavolombelona teo hoe ny sakafo hohaninao miantoka amin'ny fijoroanao raha mihinana zavatra be fibre zao ianao dia aza miteny mihitsy ohatrany te hivalana foana fa normal fibre mila misafidy ianao ny teny izay hohaninao misafidy ny teny dia raiso ny teny dia tsakotsako ny teny vokatry ny fanahy mila avoaka mety hoe olona ray na ny rahan'i Jesosy fa andaontsika hiaina ny fiainana le temaly fiainana marina fiankofana marina toe-po miankoka amin'i Jesosy tsy miankina amin'ny zavatra rehetrarehetra fa toe-po mijoro ninninona misy ninninona tsy misy Jesosy mifikitra amin'i Jesosy hatramin'ny farany renareo le farany teo vokatry ny fanahy hiainana vokatry ny fanahy hiainana dia ren'ny olona tsapan'ny olona andaontsika hiteny amin'i Jesosy Jesosy misaotra ny amin'ireo zavatra nataonao teto amin'ny fiainanay teto amin'ny fiainam-panompoana misaotra Jesosy fa tsy eto Madagasikara ihany fa hatrany Allemagne Jesosy maneran-tany rehefa mijoro zahay manome le toe-potakinao rehefa manana ny vokatry ny fanahy rehefa mamoaka ny vokatry ny fanahy rehefa velona ty anatinay ny famarinana ny teninao dia tsy possible fa ny olona dia mahita fa miaraka aminay ianao Jesosy Kristy avy any Nazareto aok'izay tsy hitory teny fa aok'izay hizara ilay fiainana avy any aminao amin'ny anaran'i Jesosy misaotra Jesosy raiso anao ny dera sy ny laza ary ny voninahitra mandrakizay amen ndao tsika hitehaka mafon'i Jesosy dia mahazo toerana tompoko azafady Alléluia Alléluia ndao tsika mbola hivavaka tsika hisaotra sy ame voninahitra an'Andriamanitra hatrany na dia efa nisaotra foana ary hatrany am-panombohana fa misaotra foana ihany koa tsika izy ny tenin'Andriamanitra hoe misaora amin'ny zavatra rehetra fa izany ny sitrapon'Andriamanitra ao amin'ny Kristy Jesosy ndao tsika hisaotra an'Andriamanitra ary ray masina tsara indrindra amin'ny anaran'i Jesosy dera sy mankalaza ary manome voninahitra anao foana izay misaotra foana izay fa omenao tombontsoam-pahasoavana na amin'ny ranao fo velona tra-pamonjena afaka manompo afaka mamonjy fotoana afaka mitsangana afaka mandeha ho anao ny voninahitra mandrakizay dia raiky mandrakizay ny anaranao
raha iteny indray ianao androany Jesosy dia manokatra ny fonay izay. Ampio amin'ny alalan'ny fananao masina izay ho tafatoetra ny teny hitondra vokatra, fanovana, fiovana aty anatinay sy eo amin'ny fiainanay ihany koa. Misaotra sy manome voninahitra ray amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Amen. Iresaka fampahirezana kely foy ao anatin'ny minitra foy zay hijoroko eto fotoana amin'ny herinandroany tahaka izao hoe fa andro faharoa ny rallye de miracle, grand rallye de miracle any Mahajanga. Ny zavatra tiako tenena amintsika dia izao hoe mandrosoa foana. Amen. Mandrosoa foana. Vakitsika ny ao amin'ny Exodosy toko 4:10. Exodosy toko 4:10 andininy 10 ka hatramin'ny 15. Vakiko ny teny amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe ary rehefa ambiakaiky Farao dia natompony zanak'Israely ny masony, ka indreo ny Egyptianina tamin'ny manenjika azy dia raiki tahotra indrindra ny zanak'Israely ka nitaraina tamin'i Jehovah. Ary koa izy tamin'ny Mosesy, motsy nisy fasana vatany Egypta no nentina ho faty aty anefitra zahay. Nahoana no nanao izany taminay ianao ka nitondra anay nivoaka avy tany Egypta? Tsy izao va ny teny nolazaina taminao fony tany Egypta hoe aoka izay fa avelao ihany zahay hanompo ny Egyptianina, fa aleonay manompo ny Egyptianina toy izay ho faty aty any anefitra. Ary ho Mosesy tamin'ny olona, aza matahotra ianareo, nijanona fa ho hitanareo ny famonjen'i Jehovah izay ataony ho anareo anio, fa ny Egyptianina izay hitanareo anio dia tsy ho hitanareo intsony mandrakizay. Amen. Hatreo amin'ny 17 izay. Amen. Rehefa hiatrika asan'Andriamanitra tsika, asan'Andriamanitra goavana foana ny asan'Andriamanitra, naiza ny rahany atsika. Nasitsika hoe grand fotsiny le rallye de miracle, fa ny rallye de miracle grand foana satria Andriamanitra grand miaraka amintsika. Amen. Ny envergure ny zavatra ho atao anisany amaritana hoe grand ny zavatra ho atao satria envergure ngeza be le zavatra ho atao. Amen. Dia rehefa eo apetrehana, rehefa eo mpanomana antsika dia misy zavatra misamboaravoara be, sa tsy zany? Ho an'ny rehetrarehetra angamba izay, fa tsy fantatra, mety anarery koa nefa. Misy zavatra misamboaravoara eo mpanomanana. Aiza no enti-manana, ohatrinona le vola ilaina, ohatrinona ny vola ho apetraka ao an-trano, ahoana ny fandaminana ny ankizy manao examen sy ohatr'izany. Ny ao anatin'le izy, ny fakturany jiramamy lahatra tsirodroa izy ao. Ina le hoe milahatra tsirodroa, mifankatratra ny zokiny sy ny zandriny. Dia raha misy olona mahita dia hoe fakambana nga reto zazy reto. Satria mitovy be le facture. Izany zavatra rehetrarehetra izany ao anatin'ny fotoana iomanana. Nefa ny ao anatin'ny fonao te handeha, misy zavatra be dehibe izany misamboaravoara, ohatrany hoe mihazona izany ao anatin'le izy. Ny ao amin'ny andininy 14 amin'ny andininy 14 sy 15 dia hozy izy Mosesy hoe Jehovah hiataonareo fa nareo kosa hangina. Ny andininy 15 ary hoy Jehovah tamin'ny Mosesy, nahoana no mitaraina amiko ianao? Lazao amin'ny zanak'Israely mba handroso. Lazao amin'ny zanak'Israely mba handroso. Ny zanak'Israely rehefa tonga teo amin'ny toerana io dia inona ny hitany? Ranomasina be. Ary nitodika anakaorinana izy dia inona ny hitany? Egyptianina manenjika azy. Ohatr'izay ilay zavatra mifangaro ao anatin'ny fiainantsika ao. Ranomasina, ohatrany hoe tsy mahita inona zavatra ho antenaina handrosoana izany ao anatin'ilay izy. Nefa Andriamanitra miteny hoe lazao izy ny zanak'Israely mba hanino izy? Handroso. Lazao ny zanak'Israely mba handroso. Rehefa ao anatin'ny fonao ny andeha hanompo an'Andriamanitra dia tazoma hatramin'ny farany fa andeha hanompo an'Andriamanitra ianao. Amen. Ninona zavatra hitanao eo, ninona zavatra tsy hitanao eo, ninona misamboaravoara eo dia mandroso. Inona ary le hoe mandroso e? Ka le eto ny pasteur tsy hita hoe androso izany dia androso amin'ny ahoana moa izany, fa le izy ara ohatrany mbola tsy hita le fahafahana sy ihany. Misy zavatra afaka atao foana ao. Tonga dia efa pasopasohy daholo ny akanjo ao, avoaivoay le valizy ao. Raha manontany ny ao an-trano hoe fa inona ty ataonao ty? Mandroso aho hoe ka. Amen. Mbola tsy hita izay zavatra rehetrarehetra mandeha, mety mbola tsy hita izay frais, tsy hita izay cantine, mety mbola ny fanentanana misy ihany koa. Ka izay ne mbola tsy nahazo t-shirt e, mbola tsy maninona izany fa mandroso foana e. Pasohy aloha le couleur mitovy ao e, tsy zavatra tsy hain'ny tompony atao e.
izy ny tompon'ny zavatra rehetra. Amen. Alleloia. Rehefa ao anatin'ny fandrosoana io dia zao, rehefa mandeha ihany koa dia tia misy attitude, tiako resahana kely aminareo. Ao anatin'ny fandrosoana io na tsy mahita ninona ary ianao, mety tsisy ninona any aminao, fa mandeha ianao, dana ny tany ohatra inona ny t-shirt, inona dao le couleur ao. Ny fomba ataonao rehefa tonga eo ianao rehefa manontany dia ohatra inona tompoko le t-shirt. Tonga dia ohatry ny hoe aseho anao izany hoe mbola tsy hividy ianao. Fa rehefa tonga eo anao tonga dia ataovy ohatry ny hividy mihitsy ianao. Amen. Ohatrina le t-shirt, inona daholo moa le couleur antsika any? Andro fafiry moa zany bleu zany, andro fafiry le blanc. Ay, ok. Inona daholo ny pointure misy eo? Ay, ok, andraso ary fa andinika kely aho. Eo. Azotsika ve le izy? Mandroso ianao, tonga dia manontany, manomana ny zavatra rehetra. Misy zavatra ho tantara kely atsika. Ao anatin'izay fiatrehana zay, fiatrehana sy fandrosoana, zay attitude, miresaka an'izay attitude zay. Nisy fotoana izay mivady nandeha izay mivady dia mijanona monsieur Gary amin'ny sisin-dalana ny trano. Dia ozy izy ilay olona teo amin'ny sisiny avy eo rehefa nivoaka izay. Madame Ramsey, eny tompoko, sao dia maminterese anareo, misy trano amidy atsy. Zay tsy niteny hoe ajanony any zany alaminy fa tsy any, fa aiza le izy dia atsy amin'ny anina atsy ohatrinona 2 milliards le izy, miady varotra ve? Eny 2 milliards mety miady varotra kely sy anina. Accès afaka idirana tomobile, afaka idirana tomobile le izy. Azo jerena, mbola alamina kely ny fotoana, andraso ara fa alamina ny fotoana. Azonareo ve le attitude anao tsy hoe tsy misy hividianana ianao dia tonga dia mikropaka. Azonao ve? Fa Andriamanitra grand ny Andriamanitra ao. Sokafy ny vision anatinao, sokafy ny fahitana ao anatinao, fa Andriamanitra afaka manao ny zavatra rehetra ao amin'ny fiainanao. Fa inona ny herany? Ny fonao sy ny fahitanao. Amen. Ny zavatra dia rehefa tonga eo dia zao, rehefa miteny ny mpanompon'Andriamanitra eto hoe manatona ny tompon'andraikitra ho an'izay soratra anarana handeha. Dia manatona ny tompon'andraikitra ianao dia manontany koa ianao, aty le misoratra anarana, mbola misy toerana ve? Mbola misy toerana ka. Farahoviana moa fara fisoratana anarana. Farahoviana fara fisoratana anarana dia mena fotoana ianao. Fa eo raha mbola misy koa ny farany. Tsy maintsy misy ny fanantenako. Raha mbola misy ny fara fisoratana anarana, tsy maintsy ho foana ny fanantenako. Alleluia. Nandeha indray izay mivady nisy fotoana tamin'izany. Ny tenanay, ny tenako moa zany fa tsy hoe ny tenanay. Ny tenako tamin'izany hampiakatra ny ramatoa. Alleluia. Inona mampime amin'izany? Mahafinaritra anie zany. Dia tamin'izany moa tsy mahay an'izany, tsy mahay an'le anina amin'izao le hoe romantika le hoe tonga dia mividy peratra dia lasa mandoalika ery ampivoatseny ery hoe tena angataka ny tananao. Tsy mahay an'izany tamin'izany fa tena hoe anina sarotra ihany koa le romantika eo ihany fa zao sarotra ihany koa le tonga dia hividy peratra tonga eny mandoalika. Raha mandatampoka izy Roma sisa ny tavela fa le nitika tsy hita zay nalehany. Zay ny tena enjana. Fa zao rehefa raikitra ny zavatra rehetra dia zao andao amin'izay ndao hijery peratra. Alleluia. Lasa dia nandeha zay dia nandeha teny an-tanina renina teny. Moa tonga dia fitaratra ngeda be dia zavatra miraratra be dia be ny ao anatiny ao. Tsofoka atao anatina bijouterie anankiray dia nijery zay nitety. Nanantona anay le mpivarotra avy eo. Mijery peratra anareo. Peratra inona nijerevanareo? Mijery peratra fiancé zay. Alleluia. Tsara be le mamaly an'le izy. Alleluia. Dia mahazo toerana vetivety ary izy napetrany teo amin'le ohatran'ny salon kely zay dia mahazo toerana vetivety izy fa hiverina eo avy eo. Lasa izy niditra tany ambadika tany. Verina tany izy dia nitondra malety. Dia gaga zay aloha, tondra malety izy.
dia nisokafany teo alohanay, reto daholo mipiratra misy vatony diamant ato aminay. Fampijery izay vato izay nefa tsy nanao précision hoe vatony inona ny tadiavinay. Reto daholo mipiratra misy vatony diamant. Zay tsy tonga dia nikropako hoe andao hivoaka tato fa problème ty. Fanjerevanay soma tsara, nasesinay hoay tsara be ty. Ay ahoana eritreritritsika, mieritreritritsika. Alléluia. Le attitude ny tiako resahana anao. Aza mikropaka izany manoloana ny zavatra rehetrarehetra. Andriamanitra mihoatra noho ny fahatsarana rehetra ny Andriamanitra ao. Raha tamin'izao ary ano ny teny an'izany dia mbola mety nanontaniako le olona hoe reo ihany ve ny diamant ato aminareo. Alléluia. Hitanareo mandrosoa fotsiny anompo an'Andriamanitra tsika. Sy misamboaravoara aloha fa mandrosoa fotsiny. Misy zavatra afaka atao foana eo. Tonga dia alamino, omany ny akanjo, omany ny fitaovana. Azadino ny fitaovam-pinanana. Zay foana moa le averina, azadino ny fitaovam-pinanana. Ny anahy no manko voalohany zao. Alléluia. Alohan'ny amaranako azy dia zao misy fotoana rehefa alohan'ny raha ohatra an'izao dia zao rehefa misamboaravoara ny zavatra rehetrarehetra dia mifanontany mivady na manontany tena ihany koa dia zao indraindray tonga ao anatin'ny saina hoe tena ohatrany misaringitra daholo zany zavatra rehetra zany fa aleo raha nga mampiony tena dia aleo mijanona dia zao dia hoe andao hiresaka amin'ny pastery, andao hiera amin'ny pastery hoe hijanona. Dada sy mama samy manana fahasoavana be ireo mpanompon'Andriamanitra ireo. Dada sy mama tsika ireo. Rehefa manantona amin'ny pastery ianao ka miresaka an'izay dia hoe za pastery zao ny zavatra mbola mitranga fa amin'ity ngamba izay tompoko tena mba ohatra mba tena hijanona kely izany. Dia ahoana sisy pastery? Ndry tahin' Jesosy tompoko. Ie tompoko izay. Misy fotoana ianao mandeha makany dia zao pastery. Tady amin'ny pastery mbola mitokana izy. Alléluia. Avant rally mitokana izy. Dia ndao ry resaka amin'ny mama. Lasa miresaka amin'ny mama. Mama, zay zany ohatra ny zao le zavatra mitranga dia ohatra mba hijanona kely zay amin'ity. Mifona mama fa ho ataoko le valiny. Anino? Tsy hanompo an'Andriamanitra? Zany ny janonana ty? Mifona tompoko. Fa zao verina any anaty tomobila moramora dia manontany raha matoa avy eo. Ahoana sisy mama? Mandeha tsika ka. Alléluia. Manasanao hitsangana hitehaka mafy ho an'i Jesosy tsika. Mandrosoa foana. Sady andray mpanompon'Andriamanitra tsika anao hitehaka mafy tsara tsika ho an'i Jesosy. Alléluia. Andao tsika no fafantarantsika any amin'ny lanitra isotran'Andriamanitra fa mamy anie Jesosy. Tsisy afaka mamango ny fotsika ankoatran'i Jesosy. Izy no afaka miditra ao anatintsika manamboatra ny toem-piainantsika ifanaraka amin'ny sitrapony. Na ny fahatahorana azy, na ny fijoroana araka ny sitrapony. Fandehanantsika amin'ny fiainam-pahamasinana, fijoroantsika amin'ny fahamarinana, ny fiovanim-piainana rehetra tsy ezaka avy amintsika fa avy aminy. Ny fanasitranantsika toy ny tsy tsaroantsika izany hoe afaka izy ny asa atao ambadika izany rehetra izany. Ao foafainy amin'ny lanitra ny tananao dia mitenena amin'Andriamanitra. Tonga eto Andriamanitra, tonga eto handray teny avy aminao, handray fiainana avy aminao. Misaotra satria fantatro fa ny lehibe ny fitiavanao ahy dia mihoatra lavitra noho ny fahaizako mitianao. Tsy mahay nitianao raha tsy ianao no nametraka ny fitiavanao tato anatiko. Androany tario indray ny alalan'ny teninao ahy, ampahafantary ny lalan'ny fahamarinanao, mba ahafahako misitraka ny fanotronanao ao anaty fiombonan'Andriamanitra. Raha misy ny ilaiko dia nietsika ao ny fanampianao, ianao mihitsy eo amin'ny fiainako, ary ny fahafenoa ny fiainako dia tiako raha ianao manontolo. Androany maraina hotrony Andriamanitra, miseho ndray amin'ny voninahitra ao, miseho aminay tsirairay avy,
aseho eo amin'ny fiainanay fa ny tananao tsy fohy fa mahavonjy ary ny sofinao tsy lalitalovana fa mare. Mitenena aminay androany maraina amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ndao tsika ity tanana mafy eo an'Andriamanitra mahazo ho toerana vetivety tompoko. Halleluja. Androany dia tondratsika eo anatin'ny fotoana foindray amin'ny alalany fanampiny fanamasina ny tenin'Andriamanitra izay nampitondraina ny lohateny hoe fiombonana manamora fanotronana. Fiombonana amin'i Jesosy manamora ny fanotronany. Izay ilay izy. Fiombonana amin'i Jesosy manamora ny fanotronany. Ny Timoty faharoa toko voalohany andininy fafito ry havana amin'ny Baiboly dia milaza fa tsy nomen'Andriamanitra fanahosa isika fa fanahy mahery sy fitiavana ary fahononantena. Dikany hoe diable amin'ny teny grika diabolos na koa division amin'ny teny frantsay, mitondra fisarahana, fizarana. Jesosy ndray tonga hitondra communion na fiombonana. Hitanareo zavatra roa samihafa. Mission an'i Jesosy iombona amintsika, mission an'ny devoly amparitaka sy ampizara antsika. Zavatra mifanohatra ny ataon'ny devoly amin'izay zavatra ataon'Andriamanitra. Za mandinika atao anaty Baiboly mifototry ny fiombonana dia ny fanekentsika hiaina sy handray ny fanahy ny fitiavana. Andriamanitra nanomentsika fanahy atao hoe fitiavana. Ozy izy fa tsy nomen'Andriamanitra fanahy osa isika, izany hoe mahatonga antsika ahery dia ny fandraisantsika ny fanomezan'Andriamanitra. Ary inona ny fanomezan'Andriamanitra ho antsika? Fanahy mahery sy fitiavana ary fahononantena. Raha dika ny fanefitry ny fahosana dia ny fanekenao handray ny fitiavany sy hiainao amin'ny fitiavany. Inona ny tiany Baiboly holazaina amin'izany? Raha miresaka mikasika momba ny fanompontsika, ny fanantenana ny fitsanganan'ny tena maty, ary miresaka ihany koa tsika mikasika momba ny hoe fandrosoana hiainantsika ny fanotronan'Andriamanitra ao anaty communion, dia anisany milina ngeza be, milina machine ngeza be anampy antsika ahatanteraka an'izany ny fanekentsika handray ny fitiavan'i Jesosy sy hiaina ary ampiaina ny hafa ao anatin'izany fitiavana izany. Ny fitiavan'Andriamanitra dia tsy fihetsepo, tsy hoe sentiment no mitondra azy, tsy eo amin'ny nofo ilay izy, fa ny fitiavan'Andriamanitra dia baiko, fiainana, zavatra ivelany fahatsapana ara-nofo satria ara-panahy ilay izy. Fanahy masina no mitondra azy ho ao anatintsika. Dikan'izay toe-piainan'Andriamanitra any an-danitra no entiny fanahy masina ho ao anatintsika izay maneho an'Andriamanitra, manondro an'Andriamanitra, mampiaina Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika. Hiditra lalindalina kokoa, hiditra lalindalina kokoa. Ahoana fisehon'izany? Hitanareo ianao zao normal tia izay olona tianao, fihetsem-po izay. Manana ny choix anao no sy ny safidinao hoe ianona mahafinaritra dia ianona tsy dia mahafinaritra loatra. Ny olona rehetra manana an'izany daholo eo amin'ny fiainany. Fa ny an'Andriamanitra mahavariana le fitiavany, tinona izay tsy mahafinaritra azy izy. Tsika anie tsisy mahafinaritra na ray ary. Tsika rehetrarehetra tsisy olona mahafinaritra izany na ray ary nataontsika tamina nyvadiantsika tamin'Andriamanitra sy ny fomba fiainantsika amin'ny tsy fankatoavantsika an'Andriamanitra. Kanefa toy izao nitiavan'Andriamanitra an'izao tontolo izao, nomeny ny zanany lahatokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy fanana fiainana mandrakizay. Fitiavana mihevitra anao ao anaty fahadalàna
misaina zay ananganana anao itso manakaikikaiky kokoa an'izay endriky ny fitiavan'izay dia voalaza amin'ny baiboly fa ny fitiavan'ny ray sy reny zana nefa ozy izy n'andriamanitra mbola tsy mahafeno ny fepetra satria mety manadino zana amin'olo va vehivavy ka tsy hamindra foa aminaloky ny kibony dia ozy izy andriamanitra mety anadino ihany izy fa za kosa ozy tsy anadino anao mianao tsara fena fitaotra tsara ntaran'izay miaina dikan'izay ao amin'andriamanitra tsy misy fanadinonanao zany raha misy anankiray tena matsiaro anao akaiky anao mihevitra anao tianao Jesosy Kristy avy any Nazareta ndao tsika tia-tanana mafy be ho an' Jesosy zay fitiavan'izay le atao hoe fitiavana mandrakizay fitiavana tsy miova nidina tsy nijery anao tao amin'ny fahotana na namelanao very fa tonga hamonjy ianao io fitiavana io no nataon'i Jesosy hoe marika hamantarana fa mpianany sika hitanareo ohatran'ireny le maramila reny hoe manao tenue dia ny ahafantarana amin'ny polisy sy ny gendarme sy ny maramila tsy mitovy misy ny bere mena misy ny kaskety manga misy dia samy hafa ny fanamiana dia ohatr'izay mitsy le tiany Jesosy ho tenenina ny hamantarana tsika fa mpianatra Jesosy tsika dia tsy hoe rehefa mahay mitory teny be tsika na mahay mampahery na manao asan'Andriamanitra be dia be fa ny voalazan'i Jesosy zay lazain'i Jesosy ndraisitsika ny ahafantaran'ny olona fa mpianatra ianareo raha mifankaty fitiavana zany sady mari-pamantarana anao fa mpianatra ianao no inona alleloia mari-pamantarana anao fa mpianatra ianao ny fitiavana no endrika ahalalana ny fisian'Andriamanitra ao anatinao raiso ny Jauna vetivety eo am-bokon'ny Jauna zay antsika mihitsy aloha ny tenin'Andriamanitra Jauna 3:20 ny andininy fa 4:3 sy ny andininy fa 5:3 amin'ny anaran'i Jesosy didy vaovao no omeko anareo dia mba hifankatiavanareo eny aoka ho tahaka ny tiavako anareo no mba hifankatiavanareo kosa misy tafina zany le fitiavana tahaka ny tiavan'i Jesosy le hifankatiavana fa tsy le norma heverinao fa tokony hitiavana manodidina anao 5:3 zany no ahafantaran'ny olona rehetra fa mpianatra ianareo raha mifankaty tahaka ny tiavako anareo ty resaka ty zany tsisy resaka hoe za mahay mity fa le fitiavana nisy maridrefy napetrak'Andriamanitra ho modely ho tafina fa atsika mity ny hafa tahaka izay nitiavan'i Jesosy atsika Jauna 2:20 zao ny didiko dia mba hifankatiavanareo tahaka ny tiavako anareo Jesosy nametraka ny fitiavana ho didy sy famantarana mampiavaka ny mampianatra ny tompo atsika sala amin'ny fitafiana mampiavaka miaramila sy ny tafika ny sarany eo ny sariteny eto ary ny fankatiavan'ny prala ny maneho ny fiavanjany atao hoe mpianatra Kristy Jesosy zany samy hafa ny fiakanjon'ny polisy ny gendarme sy ny miaramila dia tahaka izany mihitsy eto ny zavatra lazainy teny sika tsiray avy dia samy manana ny mampiavaka antsika manokana amin'izay mety ho endrika isehontsika amina fahasoavana ny fampiasan'Andriamanitra ny fomba isehon'Andriamanitra ny fiainantsika zay talenta ny mena antsika tsiray avy eto tsy le mampiavaka atsika tsirairay na manokana ny lazainy ten'Andriamanitra fa le mampiavaka atsika eo anivony zao tontolo zao mampianatra ny tompo atsika andresahany eto tsy ny zany fa le tena fitiavana avy amin'Andriamanitra ny fitiavana ny toetra mampiavaka amin'ny mpianatra ny tompo ary ny olona hitsangana rehefa hiveriny Jesosy dia zay olona manana ny voan'ny fitiavana ao aminy mampianatra ny tompo atsika tsy hoe rehefa mahay mitory teny sika na mpifadianina be tsika na mpanao asan'Andriamanitra faran'izay enjana fa ozy izy ny tenin'Andriamanitra rehefa ty dia mpianatra tsy hoe mpivavaka be tsika na kristianina be fa ny silamo mahay mivavaka be koa ary mekoaka isaky ny amiroambinifolo eny amoron-dalana ry zareo tsy hirana mozika ny maha-kristianina satria zao tontolo zao koa mahay mihira ary matetika ary zao tontolo zao koa manao hira fiderana ihany amin'ny baiboly dia milaza amin'ny Kolosiana 3:1 ka hatramin'ny 2 Kolosiana 3:1 ka hatramin'ny 2 halleloia ozy izy ny tenin'Andriamanitra ao koa raha niarana tsangana tamin'ny Kristy ianareo dia katsao ny zavatra any ambony
ny amin'izay toeran'i Kristy izay mipetraka eo an-taranakavanan'Andriamanitra. Sainy no zavatra any ambony fa tsy ny zavatra etỳ an-tany. Inona ny zavatra any ambony lazay ny tenin'Andriamanitra? Isika dia niara-natsangana tamin'i Kristy tamin'ny batisa, rehefa nanaiky niara-maty tamin'i Kristy koa tamin'ny fahotana. Rehefa nivonjentsika dia nampitoery ny aingana ny azakazak'Andriamanitra ampidina zavatra ao anatinao. Zay nefa nizaraiko teto. Ary io zavatra io nampidian'Andriamanitra ao anatintsika io mety ny fanamasina voalohany tsy tonga dia fanomezam-pahasoavana hoety manasitrana napahiratra jamba, nampiteny mona, nahafahantsika manao ny asan'Andriamanitra. Fa ny fitiavany nampidiny ao anatsika. Romanina 5:5. Fa ny fanantenana dia tsy mahamenatra, fa ny fanan'Andriamanitra nentin'Andriamanitra napidina ao anatsika ny fitiavany. Ho amin'ny fiainam-baovao zany dia tadio ilay fiainantsika vaovao dia miara-miafina ozy izy ny Kolosiana 4:7. Isika dia efa maty ianareo ary ny fiainareo dia miara-miafina amin'ny Kristy ao amin'Andriamanitra. Misy fiainana zany ananatsika miara-miafina ao amin'ny Kristy. Zay ilay fiainana na ny an-danitra. Zay mahatonga ny tompo miteny hoe katsao ny zavatra any ambony. Satria rehefa niara-natsangana tamintsika dia nasainy hikatsaka ny zavatra any ambony any amin'izay toeran'i Kristy izay mipetraka eo an-taranakavanan'Andriamanitra any amin'ny avo. Sainy ilay izy ny fisainjainantsika hovaina hieritreritra ny zavatra any ambony fa tsy ny zavatra etỳ an-tany. Teteny aminao fa ny fanomezam-pahasoavana rehetra zavatra etỳ an-tany tsy nasain'Andriamanitra ny katsahana, fa fanomezana avy any ambony anohanany antsika amin'ny alalan'ny fanamasina afahantsika manao ny asany. Enoa, tsy nasain'Andriamanitra mikatsaka ianao fa iza manao mahagaga. Tsy nasain'Andriamanitra mikatsaka ianao fa mpahiratana masonjamba. Tsy nasain'Andriamanitra mikatsaka ianao teny tsy fantatra. Tsy navelon'Andriamanitra hikatsaka satria ny zavatra etỳ an-tany ozy izy ny bokin'ny Kolosiana dia mandalo. Fa inona ny zavatra mitoetra any ambony tokony ho katsahantsika isan'andro ny ahafahantsika mampiaina sy mamoaka ilay vokatra sy fanomezana sarobidy ao anatsika atao hoe fitiavan'Andriamanitra. Ahoana miseho ilay izy? Miaintsika ny lalan'ny lanitra. Io lalànany lanitra io dia ny fitiavana. Ny Korintiana 2:7-9 dia manam-pirofo ny fahamarinana zany zavatra zaraiko zany. Korintiana 2:7-9 amin'ny anaran'i Jesosy. Jereo ny fitiavana tsy ho levona mandrakizay, fa raha ny faminaniana dia ho levona, ny teny tsy fantatra dia hitsahatra, ny fahalalana dia ho foana. Raha pitahina ny vokatry ny fanahy amin'ny fanomezam-pahasoavana avy amin'ny fanamasina, ny fanomezam-pahasoavana avy amin'ny fanamasina hitsahatra, ho foana. Fa ny fitiavana tsy ho foana mandrakizay satria io ilay zavatra any ambony, sainy no zavatra any ambony. Ny fanomezana avy amin'ny fanamasina tsy hoentinao any an-danitra satria any tsisy jamba ho ampahiratina, tsisy marary hosotranina, tsisy olona aminanianao any fa efa tanteraka daholo ny zavatra rehetra any. Noho izany misy zavatra tsy tena hoe tokony ifantohantsika tafiditra ao anatin'ny zavatry ny tany sy fanomezana ary fanampian'Andriamanitra ao an'izanany ireny. Tsy natao ho katsahana. Hitanareo amin'izay zara teto mikasika momba ny hoe zavatra tokony hotoriana sy ny zavatra tokony ho atao. Inona ny zavatra tokony hotoriana? Jesosy niteny mandana mitoronareo izy izy efa akaiky ny fanjakan'Andriamanitra, fanjakana lanitra. Dia ozy izy sitrano ny boka ataovy le asa. Misy raha vo ianao mitoro ny zavatra tokony ho atao, zany hoe zavatra asainy atao indray notorianao, lasa mitoro fanasitranana ianao fa tsy mitoro ny fanjakan'Andriamanitra. Dia diso ianao. Zay le déviation, zay le doctrine na diso. Satria misy zavatra asain'Andriamanitra toriana, ampianarana momba ny fanjakan'Andriamanitra, ny famonjena. Dia ny anankiray zavatra atao. Dikan'izay ianao tsy navelan'Andriamanitra hitoro ny zavatra asainy atao, fa nampijoroan'Andriamanitra ianao anambara ny zavatra tokony hotoriana. Eto koa dia mipetraka ilay izy. Andriamanitra tsy niteny hoe, tsy niteny Andriamanitra eto hoe katsao ny fanomezam-pahasoavana. Fa raha miteny ny Baiboly hoe katsao aloha ny fanjakan'Andriamanitra, ny resaka manodidina momba ny fanjakan'Andriamanitra dia maneho ilay atao hoe fiainana mandrakizay ao amin'Andriamanitra. Voalaza fa io fiainana io dia tao amin'i Jesosy, ary noentin'ny fanahan'Andriamanitra ao anatsika natao fanomezana. Ary rehefa dinihany io fiainana io mitohy hiainantsika tany an-danitra na saintsika sy hijorontsika dia tsy inona fa ilay atao hoe
fitiavana. Voalaza amin'ny Korintiana voaloha teny 15:9 ny fitiavana tsy ho levina mandrakizay satria io ny fiainan-danitra ety ambonin'ny tany. Any an-danitra tsy misy faminaniana, tsy misy mpaminany, tsy misy apôstôly any, tsy misy ministera 5 any. Fitiavana ny fiainana any. Any tsisy teny tsy fantatra izany na fahalalana sy siansa ntsony. Fitiavana sisany tsy ho levina mandrakizay. Jona 1:4 Jona 1:4 vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Hoy izy ny tenin'Andriamanitra, izay tsy tia dia tsy mba mahalala an'Andriamanitra, fa Andriamanitra dia fitiavana. Rehefa miaina sy mandeha amin'ny fitiavana isika, dia ho hitan'ny firenena rehetra ambonin'ny tany fa ny anaran'i Jehovah dia ho atsoina eo amintsika ary atahotra antsika ny firenena. Izany hoe, ianao izany mila manaiky fotsiny, tsy ado any tenanao, fa mpiaina ny fitiavan'Andriamanitra. Jesosy hoe ampio izay androany maraina. Deutéronomie 20:20. Raisiko kely Deutéronomie 20:20 hoe amin'ny anaran'i Jesosy dia ho hitan'ny firenena ambonin'ny tany fa ny anaran'i Jehovah no antsoina aminao dia atahotra anao izy. Rehefa miaina ny fitiavan'Andriamanitra marina isika dia atahotra sy hanohantsika ny fahavalo rehetra satria Andriamanitra dia fitiavana hoy ny Baiboly. Raha jerentsika teo amin'ny Jaona voalohany, vao vakitsika teo amin'ny Jaona voalohany 4 indray, ny 5:5 ka hatramin'ny 5:9. Inona voalaza ny soratra masina? Na iza manaiky fa zanak'Andriamanitra Jesosy dia mitoetra ao amin'ny Andriamanitra ary izy kosa ao amin'Andriamanitra. Ny fanekenan'i Jesosy ary sika efa nahalala sy mino ny fitiavan'Andriamanitra antsika. Andriamanitra dia fitiavana ary izay mitoetra ny fitiavana no mitoetra ao amin'Andriamanitra ary Andriamanitra aiza ao aminy. Raha mitoetra mifankahalana sika dia tsy an'Andriamanitra satria toetra ny devoly io ary toetra sy fananany devoly tia no ampidirina ao anatin'ny olona. Hitanareo izany? Miasa ny fanahy anankiroa. Ny fanahy ny devoly mitondra diabolos, division. Ny fanahy n'Andriamanitra mitondra fitiavana, communion na fiombonana. Teorizao fiseho an'ilay izy. Rehefa miaina amin'ny fitiavana isika, manaiky apiditra sy ampitoetra ny fitiavan'Andriamanitra ao anatsika. Izay tsy miresaka momba ny fahaizanao mity, tsy ny fahaizanao mity, fa ny fitiavan'Andriamanitra mampiasa ao anatinao. Izay mahatonga an'Andriamanitra miteny hoe tiava, satria ny fitiavan'Andriamanitra tsy mitovy amin'ilay eo amin'ny nofo ahaizanao mity ny manodidina anao. Izany hoe normal ianao raha tia izay tianao, manisy soa izay manisy soa anao, fa tsy normal ianao vavaka ao amin'ny fahavalonao sy manome rano sotrony raha mangeta ety izy na manome hanina azy ampitiavana ranony izy. Izany hoe tsy tokony ho voakasika mihitsiny amin'ny alalan'ny fisiany io fitiavana io ao anatinao amin'izay zavatra miseho ety ivelany sy eto ambonin'ny tany eo amin'ny fiainanao sy ao anatinao ka hahatonga anao ho azony devoly ampiasaina amin'ny fankalana. Tsisy toerana ho amin'ny fankalana ao anatin'ny olona be fitiavana. Daso, mazavaiko amin'izay, mazavaiko amin'izay. Misy fotoantsika rehefa tonga mamoaka devoly dia tsy manaiky ala ry zareo. Izany no mahatonga ny problème be dia be. Daso, misy fototra iorenana ao ambadiky ny fanekena sy ilay fanahy mampiasa ny olona. Mahatonga ny problème indraindray koa tena ohatrany hoe mijanona maharitra be eo amin'ny fiainan'ny olona anankiray. Hiditra any anatina famakafakana lalina, afahantsika miorina ao anatin'ny communion marina, ianantsika fanotronana ao anaty fiombonana. Amen. Zao ilay izy. Mamoaka devoly ianao dia tsy manaiky hiala ilay devoly. Satria misy zavatra tehirizinao ao anatinao izay tsy fananana tokony raisinao. Inona ilay izy? Lolo-po, fankalana, fahatezerana. Mafantatra ny olona lazain'i Jesosy na ny zavatra avoakanao azy dégagenao avy ao anatinao ao dia tsara. Rehefa tsara ny fanahy ao anatinao,
fa avy am'nyrakitra tsara ao anatin'ny olona nao moan'ny olona tsara fa na zavatra tsara. Jesosy ny teny an'izany. Inona ny rakitra misy ao anatinao sao dia mandehandehanao fa vata fitehirizana fahakalana. Vata fitehirizana fahakalana eny amin'ny tsenanao, ao an-tranonao, hatrany am-pandrinanao dia misy asandratrao ny tananao, asandratrao ny tanako, zany ny rataonao, ho anao Jesosy mpanjakako, fianao ilay mpanjakany. Aza miran'izany raha mbola misy olona anankiray ankalainao ao anatiny, tsy mpanjaka ny fonao zany fa mpiatsara vela tsy manandrantana io fotsiny. Paster Rodolphe, aza sina mafy a. Men Jesosy eto ambavako ny sabatra andratsana an'izay tsy mety ao anatin'ny fonao. Satria ny antony manomboka androany tsy maintsy hisafidy amin'izay ianao. Ho asehoko le fomba ietsen'Andriamanitra ao ambadiky ny fiarah-miasa tsara anomezanao azy disponibilité, fahafahana misokatra ao anatinao, atonga azy hanotrinanao. Tonga Jesosy iombona aminao. Eno tsara. Rehefa misy zavatra anankiray tsy mety mandeha araka ny tokony ho izy, dia ozy izy Satana, averenao ty amiko aloha ny fananako, vao mandrondroka eo, raha mbola zoninao ny fahakalana izay anahako sy ny lolopo anahy, dia tsy afa-miala amiko sy misaraka amiko izany ianao satria produit anahy io. Izy tsy na mpividy varotra. Ny mpamboatra sy mpanome fialonana lolopo fankalana, dia ozy izy Satana, anazy hono zany. Ary mila fantatsika fa misy olona tena miaina ao anaty fialonana tanteraka, manamary-tena ao anatin'izany, nefa manompo an'Andriamanitra, mandray teny velona isan'andro, fa ny ao anatiny fony tsy mety miova satria mitoetra eo amin'ny nofo ihany izy. Satana io nofo nefa resiny tamin'ny Adama, ary eo amin'io nofo ny fikirany hitehirizany rakitra ratsy izay ananany. Mafantatrareo fa zay madio am-po no hitan'Andriamanitra, fo no erany ahafahanao manokatra ny vision-nao hifankahita amin'Andriamanitra. Dia ozy izy ny Timoty faharoa vovakitsika teo, fa tsy fanahosana no men'Andriamanitra antsika fa fanahy mahery sy fitiavana. Nandray le fanomezana ve ianao? Ny alalàna fafehan'ny fanahy masina ianao, sy hoe miteny tsy fantatra be fa rehefa vohitsaka ny tongotra hoe tsy nalakely dia manompy ianao. Tsy olona feno fanahy masina zany. Ny olona feno fanahy masina dia olona afaka hoentin'ny fanahy masina maneho ireo vokatry ny fanahy, miasa sy mampiasa azy avy ao anaty. Olona mifanetretena, olona tia mizara, olona antra olona honena ny hafa, olona afaka hitiana izay mankahala azy azy, satria tsy manana fitiavana miraikitra eo amin'ny nofo hiazona ny Satana azy amin'ny fahakalana, fa manana ny fitiavan'Andriamanitra hivavaka na ho an'izay manafotoana azy azy. Tsy marety akao an'Andriamanitra. Hitanareo, ny anankiray ara-panahy avy any an-danitra. Zay mahatonga Baiboly miteny, saino ny zavatra any ambony izay ao amin'ny Kristy. Fa aiza misaina ny zavatra eto an-tany. Tsy afaka tsika isaina hoe ho afeniko amin'ny fanompona be ny toe-poko ratsy. Amalakira any am-panompona ianao. Sérieux? Tena tsoroko. Tsy afaka fenina. Tsy afaka fenintsika amin'ny asa fanompona be hoe amafy be mitsika, amafy. Tsara ianao manao toe-po tia mamafy, fa alohan'ny famafazana aza atao mafy be le fonao, fa le omeo an'i Jesosy. Amin'izay amafy tsara ianao. Ao tsika
devoly fe tsy ratsy atonjy tsy fatoanao amin'andriamanitra lesika omaly fa avalo amin'ny fikofanao izy dia reo le fanomezana anankiroa ny anankiray fitiavana ny anankiray fahakalana ny anankiray fiombonana ny anankiray fisarahana ny anankiray fanetretena sy fandeferana ny anankiray fitsarana ny anankiray famondram-po ny anankiray fanamelohana azonao refa fetraka lesy toy jesosy ao amin'ny jaona 4:20 ny 9:17 zareo ny noteny jesosy jaona 4:20 ny 9:17 inona voasoratra ao ozy jesosy tsy laza zavatra maro aminareo intsony fa avy ny andrina n'izao tontolo izao nefa tsy manana na inona na inona ato amiko izy tsy manana misy zavatra zany tsy manana ny inona ato amiko izy ozy jesosy ny devoly zany tsy manana inona ao amin'i jesosy tsy misy fananany devoly mihitsy zany ao amin'i jesosy tsisy fananany ao tsy afaky miasa manao nininona amin'i jesosy ny devoly satria tsy misy anjarany ao amin'i jesosy za teteny aminao androany averenao any amin'ny devoly aingana io fahakalana io fialonana io avereno any aingana ny toetra ratsy ny fangidiana faharatsiana ny fahalotony averenao any amin'ny tompony any rehefa tsy mitahiry fananany devoly ao aminao ianao dia manamora an'Andriamanitra notrona anao zany satria ny zavatra rehetra sy ny voary rehetra dia nataon'Andriamanitra ano zay manaiky azy lizy tsotra hitanareo mahatonga an'ireny fampianarana be deaibe reny hoe ny fomba atao mba hahatonga anao ho lehilahy aomby sy vehivavy mavitrika tsisy toe-panampy io reny nao anatin'lizy fa zavazavatra ny ivelany fotsiny manaovan'izao mandoava be aranina excuse eny amin'ny zavatra sisisiny dolo ny amahana ny olana nefa mifammy problème manque de communion androany mpitseritsika mihitsy nyvoamaso ny fampianarany devoly mamely lalina fahamarinana ho averintsika amin'ny programa an'Andriamanitra daholo ny olon'Andriamanitra sady aombotrony ny eto an-tany ianao ny fakahita amin'i Jesosy amin'ny fotoana iverenany tsy mahareteka ao an'Andriamanitra halleloia Jesosy ny teny tsy manana ininona atao amiko izy ohatra ny teny tonga satana avy any taroaka ianao manao zao Jesosy inona tsisy fahakalana aty tsisy fialonana aty tsisy nofo miazona aty misaina ny zavatra any amboniny aty tsy zavatra mandalo mambabo ny foko fa ny mandrakizay zany ozy izy Jesosy tsy ohatra ny adama voalohany nampiresanao extraterrestre ny aty halleloia no zany tsy azoko tiana satria tsy mananjara amiko ianao toy izy Andriamanitra aminao rehefa nanovanao nateraka indray hovaiko ao amin'ny Kristy ianao nataoko maty teo amin'ny nofo ianao niara-natsangako taminy ary nampitoeriko kavanany ray ao amin'ny avy miaraka aminy izy Andriamanitra dia izy izy tsy mety tsony ny ainanao ny prinsipa nahazatra anao hatramin'izay iny io prinsipa io afaka mialina afaka tsy tia afaka mbola misaina izay tianao sainina ihany fa tsingona kely dia jamais mangina dia matotonga anao le mirehetrehitra reny ohatratra mihina-tsakay reny mbola nofo daholo reny tsy zakako hoe inona tsy zaka fa dia inona loatra fa inona ny zaka inona fa manino Jesosy navita ny zaka amin'ny fahotany zao tontolo zao mila mamboatra fo ianao ndao omeko ohatra kely ianao iza daholo ny olony exploit ato anaty baiboly fa olona tsara communion reny dia nanana le vokatry ny fitiavana tao aminy afaka mitantara ve afaka mitantara mino venareo fa nanana ny Daniel zany dia afaka ho ananareo koa atsakatra tanan'ny olona Daniel sy Daniela rehetra ato nitiava mafy be ao an'Andriamanitra ary zao fiseho an'le izy nisy lehilahy hoe atao hoe Daniel olo mivavaka izy hitanareo zay mahatsara an'le hoe olo-mivavaka ianao ny olo-mivavaka dia mazoto miresaka amin'Andriamanitra ianao ny fifampiresahana matetika dia mamindra toetra Andriamanitra dia fitiavana rehefa miresaka amin'Andriamanitra ao anatin'ny mivavaka matetika ianao dia hitombo ho ampitombony ao amin'ny sekoly ny fitiavana
zay mahatonga rehefa miresaka dia rehefa mifampiresaka maharitra dia mazotomy namana amin'ny olona manana dingana ambony ara-panahy no ianao fa raha vo olona mirehefarehefa ara-panahy no iresanao matetika dia sy tomy midiny ianao raha tokony niakatra. Andriamanitra tsy maniraka anao iresaka amin'ny olona besaina fa Andriamanitra maniraka anao iresaka amin'ny olona feno fanahy. Ny fitiavana tsy eo amin'ny saina fa ny fitiavana ao amin'ny fo. Alleluia. Noho izany raha misy ny tokony ho tahafina dia Jesosy, dia hoy Jesosy manahafa ohatry ny anahafako any Kristy ozy Paoly. Zay zany naniova ny Paoly Kristy ny tanjona. Dia rehefa Kristy ny tanjona mila mivavaka matetika ianao. Daniel olo mivavaka ny samborany Darios mpanjaka azy ny Babiloniana azy satria mivavaka izy. Zavatra nahavariana dia zao nanao etude mihitsy ny mpanolotsaina tao amin'ny lapa hoe inona ny amandriana ny Daniel satria nialina azy. Izy nampiasa andreo ny devoly na ny ray an'ilay fitaovana sy fanomezana avy any amin'ny devoly ny mpanolotsaina ny mpanjaka Darios dia niteny hoe alaiky ilay fanomezana mba ahafahako mamandrika ny Daniel. Tsy fantany Daniel olona manana ny fanomezana avy amin'Andriamanitra. Inona ilay fanomezana avy amin'Andriamanitra? Fitiavana. Nandohalika Daniel isan'andro. Dia rehefa hitanjareo mivavaka izy dia nisamborona angadinonao ty lalàny ity fa zay mivavaka amin'Andriamanitra afaka ohatrany ny ankohaka amin'ny sariny Darios dia ho atsipy ao andavaky ny liona ny sonia ao ambany Darios tombo kase Darios. Tonga fotoam-pisamborana samboriny Daniel ho atsipy ny andavaky ny liona. Nalahelo ny mpanjaka satria Daniel dia nisan'ny olo-kely tokony kolokoloina fa reto ambony mpanolotsainy reto raha meva daholo mitsongolo-kalina fa tsy voro-malala amin'ny fomaraina daholo. Mihainao tsara ve nareo? Hitanareo le fielonana any amina zavatra tsisy dikany. Hitanao hoe Daniel ilain'ny firenenao fa le voninahitra mba teo akaiky ny fony mpanjaka no mahatonga anao hialina olona zay ilaina sy nampandroso any Babilôna. Vory zareo aloha fandriana io tiany mandriana azy amin'ny zavatra tiany. Hitanareo dia voly fetsy ny zavatra tianao ihany tiany amandriana anao sy amingorana anao. Fa zao tiako tenenina aza miova raha zavatra tsara le zavatra tianao. Azony hatramin'ny farany mivavaka Daniel samborina maraina. Teto no nahitako hoe olon'ny fitiavany Daniel. Ny olon'ny fitiavana dia olona feno vavaka. Ny olon'ny fitiavana dia olona tsara communion. Tsy tatasika amin'ny intérêt eto ambonin'ny tany no ampamaizina amin'ny fony fa raha izany mbola ety any izy. Fa olona afaka mijorona haningotra ny ainy azy dia tsy ala amin'Andriamanitra. Tsy mahareteka ao an'Andriamanitra. Samborina izy. Mpanjaka tonga dia nalahelo be mihitsy. Tsy nampozy mihitsy hoe Daniel le tratra farany. Zay dia nahatratra miaraka amin'ny anona mpanjaka, miaraka amin'izao natratra amin'ity lehilahy ty nivavaka maraina. Manana fa tonatra dia nandeha Daniel miaraka amin'ny rojo vy be. Andeha ho atsipy eny andavaky ny liona somitsoka. Dia tonga teo milavaky ny liona. Ny vidin'le chaîne fotsiny mbola sarobidy lavitra noho ny ainy Daniel satria tsy maintsy nesorona le fatorana vy so tapaka ny nifin'le liona ao ambany ao alohany hanipazana azy. Dia hozy izy mpanjaka Daniel azafady tena tsy nampoziko tena fona rakafona. Dia inona nataony Daniel? Tsy naloto ny fony mpanjaka aza matahotra. Sonianao nanao fa tsy hoe raha inao zao nitratra an'izany vao nahita mpanjaka dia nangarika. Sonianao neny tao hoe aza me tsara velatsy eo modimody malahelo. Manao sao raha tomborona dia tenenina tsy atsipy a. Raha tia marina. Na dio fo izy. Hitanareo? Tsy taiky Daniel satria eo am-pelantanan'Andriamanitra amin'ny fiainany. Izy mifankahita tamin'ilay fahamarinana. Inona kainona tonga azo nijoro sy nanana an'izany toetra izany? Be fitiavana izy. Mbola nisafosafony lamosiny mpanjaka aza malahelo. Fa Andriamanitra afaka hiaro ao anaty lavaky ny liona. Tsy nahita toro ny mpanjaka. Ny dikan'izay nalahelo an'i Daniel amin'ny mpanjaka.
sy nahita toro mandritry ny ala fo maraina be izy dia tonga teo milavaka Daniel ao mbola velona ve ianao tsisy nikasiana ny ato ry mpanjaka fa ny Andriamanitra efa naniraka anjely lakombona amin'ny vavany lioana notronona satria talohan'ny nidirako tato voazatoetra mifoky fa tsy mba nitsara anao ananteny ratsy ianao fa za koa ary mba nalahelo anao fa voafitaka ianao na ianao aza nanao sonina ny mpazana ato anaty lavaky ny lioana jamais maloto fo tsy mandray fanomezana antontona fomba fijery voatahiry ny fieritreretana madio nahazo aina ny finoana notronony Daniel avy amin'ny qualité na kalitao na communion azo antoka izy eo amin'ny tontolo misy anao fa mbola tsy lavaky ny lioana akory nefa ianao kristianina hitanareo lala mifaharatsiana dia fampiasan'ny satana hevitra dia nindray ho amarininy ara-baiboly le izy koa tsy na mahitoko sy andininy fa nitanjona ianao mankahala fotsiny aloha mandray le fanomezana raha vo ny réaction anao zany mankahala mialina dia aza mitady verset biblika any raha vo zay ny zavatra mitranga rerenao masitsika ao anatinao dia aza mitady verset biblika anamarirana an'le izy fa vo may loza dia tanareo amin'izay hotronona tao andavaky ny lioana izy rehefa tsara communion ary inona le communion inona le hafa hita tamin'ny toetrany tsy nety naloto fo mihitsy izy tsy nety nankala mihitsy izy tsy tafatoetra teo amin'ny nofo mihitsy izy fa libéré Daniel satria ampifiraisana amin'Andriamanitra izy Sadraka sy Mesaka sy Abednego nijoro ho an'Andriamanitra naningotra ny ainy azy rehefa natsipy tao andavaky ny lioana ny an'i Daniel reo mpanolontsaina sao dia ozy izy mimpanjaka sao dia le lioana ato misany tsy mihinan'olona tsy maintsy misy ny ese dia ny ese le nampanipony mba hatsipy ozy izy satana ananako fahefany reto Daniel nandray ny fanomezan'ny fitiavana reto sady efa trotraky ny fialonana nitratra ny fahakalana nandray tsara n'le bien aller sans retour zany hoe raha Daniel zany raha ohatra ka nanana n'io fanomezana io tao aminy na tsipy tao andavaky ny lioana izy dia ale tsisy retour koa fa tsy maintsy alohan'ny lavaky ny lioana satria tsy mety amin'ny lioana ninan'olona manam-pitiavana dia zao rehefa manam-pitiavana ianao dia na Daniel ny tafy ny endrika Andriamanitra dia niseho tamin'ny alalan'ny Daniel ny autorité an'Andriamanitra tonga dia nikombona amin'ny vavan'ny lioana Daniel koa nefa nahita hoe tsy ho avy amin'ny tenany fa ho voninahitr'Andriamanitra ny fandraisany dia aleony ny laza hoe tsy ny herinandry tsy izy ny mahery fa Andriamanitra naniraka ny anjely anakombona amin'ny vavan'ny lioana ny olona feno fanetretena jamais manondro ny tenany ao anaty fahombiazana izay hitondran'Andriamanitra azy manilika foana ny fahatsarana amin'ny fisehoan'Andriamanitra zay no mahatonga amin'ny fampianarana marina tsy manondro sy manindraindra anao ianao zanak'Andriamanitra ianao powerful man ianao man izy tsy maintsy mitombo za tsy maintsy miena izy tsy maintsy misandratra fa za aleo yes halleloia ndao mo itiatana mafy be ho an'Andriamanitra za mitoepo-pantronana andony antsika isaina ao an-trano mety ny zavatra mifanohitra amin'ny zavatra eritreretin'ny sainao ny zavatra mitranga mba mianara tsy tonga dia mampiasa fo hoe io indray anao fa voakitika kely aza manana fisaina mety tsy voatery ao anatin'ny eritreritry ny sainao tianao imposenao marina ny tena fahamarinana ny ampon'ny olona mirefitra daholo manodidina satria tsy mirehitra ao anatinao ny hafa ny fitiavana fa rehefa mpiretin'ny fitiavana ianao dia honena ny manodidina anao honena maninona hoe hitarona tonga an' Jesosy tena enjana be ny fomba nampiasan'ny ray azy ary enjana be ny fomba nisehoan'Andriamanitra nisehony teto an-tany rehefa tonga nofo izy satria honena mpanoty izy honena manjenjena ny olona tafotoana amin'ny nataon'ny Zakaiosy
fa jesosy tonga hamonjy ny zakaiosy tsy afaka ho instrument famonjeny zany ianao raha tsy mana fitiavana honena satria no mahita zavatra mihoatra no le zavatra ataony hoe hoaiza ny fidovotro ny fihefarany ty andriamanitra honena ny fonao fa raha vo ianao mitsara milatsaka anaty fitsarana mitovy ihany nareo satria mitondra ny ady midiny eo amin'ny nofo ianao fa tsy napakatra n'le izy ara-panahy saino zavatra ny ambony tsy marety akaman'andriamanitra nyteny aminareo a tratra n'izany dolo ny olona na izao mpitoroteny zao ary indraindray mbola tratra tsy midika hoe tanteraka zato isanjato amin'ny zavatra toriko a fa miezaka atratra ny ohatra tsara ny Kristy amin'ny fampanekeko ny atao-poko tsy midiny eo amin'ny nofo a fa ny fampanekeko atao-poko ny atao-poko a izatra amin'ilay fahazaratsara ianao mbola tsy nanomboka akory raha ohatra ka isan'andro isan'andro vao manomboka misy testa kely iny dia efa miseho ilay karaktera dia ianao zany tena tompo anahoana re anahoana ny fihefaran'ny reto olombelona miara-miasa amiko reto sy manodidina reto ny anay ianao rehefa sokafan'Andriamanitra ny masom-panahy dia lasa ianao mandohalika Jesosy ho vai izay mianakavy mba hatratra ny ohatra ny fahatsara amin'ny fahataterahanao mangirifiry eo amin'ny nofo daholo dia eo amin'ny nofo daholo lasa isan'andro isan'andro ny iratsika mitolefika foana dia maninona inona mo mahatonga azo tena hoe mananona be badenina be nofo misy olatra ny menamena be fa mitory izy Andriamanitra hoe mialahy eo amin'ny nofo en danger ny ianao zany eo ambany izy nefa matsapa-tena mihitsy hoe victime be tena manan-kery ny fiainan'ny olona izay manaiky iombona mpitiavana aminy ny voary tonga dia anaiky ianao ny zavatra rehetra rehefa manaiky an'Andriamanitra ianao zavatra nitranga na sadraka sy mesaka sy Abednego azy tonga dia notrononao azy tonga Andriamanitra dia nanotrona tsy niraisiny zareo ny invita tsy niraisiny zareo tsy niraisiny Daniela ny invitation afakalana afaka makahala tsara tena mananantona izy efa oatsipeny andavakiliona avy dia mbola manam-potoana ihany antotoana fo amin'ny mpanjaka raha samy ho lasa ihany fa ratsiny tsy anao madio fo dia mahita an'Andriamanitra satria epitany amin'ny mandrakizay dia andao ny tsikisainy e misy olona zany tavela teo amin'ny nofo hatramin'ny farany Andriamanitra tsy mihetsika sy manohana olona feno fahakalana zany aza variana ianao mijery hoe iza no manohatra sy manao zava-dratsy aminao fa mifatoa amin'Andriamanitra dia tehirizo ny fanomezany ary aza mamotsitra hatramin'ny farany tehirizo adio ny fonao ny ao anatinao tiava mandrakariva maneke hijoro amin'ny fitiavana foana hatrany hatrany rehefa ny fitiavana an'Andriamanitra sy ny sitrapony ny mameno atsika dia ataon'Andriamanitra manaiky sy matahotra atsika ny zavatra rehetra hotronony ianao lasa miara-miasa asoa ny zavatra rehetra ho an'izay tia an'Andriamanitra ny olona nanan'Andriamanitra programa lavitra dia tsy izay olona vonona no ampiasain'Andriamanitra satria betsaka fanomezam-pahasoavana fa izay olona tia azy fa izay mbola tsy hitany masina ny anesy ny sofina dia efa nomanin'Andriamanitra nirezerveny ho an'izay tia azy mahita an'Andriamanitra eo amin'ny fiainan'ny olona tia azy androany maraina fa ilay olana sakana ary fandriganana sy fampahoriana io tsy maka izy io fa lalam-panehoana fotsiny le programa tsara lavitra tian'Andriamanitra hitondrananao raha-pitso amin'ny alalan'ny fanekeny toe-ponao ho tantanany satria hitany ianao alleloia ny jaonina voalohany toko faefatra ny andiny fainambiny folo averiko kely ozy izy ny tenin'Andriamanitra ary sika efa mahalala sy mino ny fitiavan'Andriamanitra atsika Andriamanitra dia fitiavana ary izay mitoetra amin'ny fitiavana no mitoetra amin'Andriamanitra ary Andriamanitra ao aminy ny tena vaovao mahafaly mendrika ho atsika dia ao amin'ny fitiavana ny fiorenana ho atsika dia ao amin'ny fitiavana tsy zavatra hafa tsy mila mitorytenitsika mampianatra zavatra hafa toy ny hoe ahoana ny atao andresena devoly ahoana ny anao mahatonga anao aomby ny fonina ny cœur-ny teny toriana mampitepy fiainana ao amin'Andriamanitra dia ny fanekenao fotsiny hijoro amin'ny fitiavan'Andriamanitra atao feno fitiavana sy fijorona tsara ho an'Andriamanitra fotsiny ao anatinao fa ho troniny ianao ary ho tonga olo ny programa ny tanteraka ho tonga olo ny programa ny tanteraka rehefa mijery an'i Josefa zany ianao cœur mandehandeha
fo mandehandeha velona ao an'andriamanitra. Raha lanao zao manipy ianao ny anaty lavaka, raha lanao varotra andeha vitany masonao nanatritra ny akanjonao. Fa rehefa tonga vizana ry zalahy tonga any Egypta amin'izay, mbola miteny hoe nareo ny sainanisy ratsy ahy, Andriamanitra namadika an'izany oso. Sady ozy izy ny baiboly nanao teny malefaka nanambitamby azy. Olona tokony ho felana ny tambatambazany fitiavana. Hitanareo, tsy amoro normal le izy. Le fitiavany Kristy nitaratra tao amin'ny Josefa. Toy izy Andriamanitra hoe ty mety. Rehefa Andriamanitra miteny hoe mety, dia tsisy afaka miteny hoe tsy mety. Ao ve tsika? Andriamanitra dia fitiavana. Rehefa feno fitiavana an'Andriamanitra ny fonao, dia ao Andriamanitra, mahazo aina Andriamanitra. Ary izy ny mandresy eo amin'ny fiainanao, satria azo ny ampiasaina manontolo no momba anao. Mahatonga olona anankiray te hiady ho an'ny tenany dia satria tsy ampy fitiavana an'Andriamanitra izy ao aminy. Rehefa ianao zay manomboka tejoro hiady ho an'ny tenanao, tsy ampy fitiavana an'Andriamanitra ianao, satria raha ampy fitiavana an'Andriamanitra ianao dia hotroniny. Manjary mitady fomba avy any amin'ny teny ianao, ianarana ny fomba andresena fahavalo. Ireo fomba zazorandrondrona manomboka amin'ny teny hoe ireo teboka enina tonga ny mpamosavy ekohaka eo anoloanao. Feno tevitra ty. Iasa saina ianao amin'izay mpamosavy. Lasa miasa saina ianao ahoana ny fomba andreseko fahavalo. Rehefa ny fitiavana ny joroanao, dia Andriamanitra no miteny ireo fiadinana rehetra voaforona hamelezana anao dia tsisy ho ambinina. Amen. Nahoana? Na ny anaty laforo azy ianao, tonga any amin'ny taty ianao. Amin'Andriamanitra tsy nitoerana sarotra sy ny fampahoriana ny sakana tonga anao tsy fakahita amin'ny fiarovan'Andriamanitra. Ny ambony indrindra eo amin'ny fiainana dia ny fanotronan'Andriamanitra anao. Izao tadikio manomboka androany hovay fotsiny fo dia miova ny zavatra rehetra. Lehibe sy mahero any fitiavan'Andriamanitra antsika rehefa mijoro sy tia azy tsika. Rehefa renao sapanao fa Andriamanitra dia fitiavana. Ny zava-dehibe ao anatinao Kristy ilay fanantenana ny voninahitra. Ary Andriamanitra dia tia antsika, miady antsika ary manohitra no fanahy ratsy rehetra izay mitady handingana antsika izy. Hitantsika izany fa ny fitombontsika ao amin'ny fanahy fitiavana sy ny fandehanantsika arak'izany na tonga ny Satana tsy hanam-pahefana ao amin'ny fiainantsika. Ny olona amin'izao dia maro ny kristianina tsy tia handeha amin'ny fampianarana mampiorona mba ahafahany misitraka ny fanotronan'Andriamanitra. Betsaka ny te hiay ny fampianarana mampanantena fandresena avy amin'ny fahalalana ivelan'ny fampijoroana amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Satria tsy afaka izara izay tsy hanananao izany ianao. Ny fandresen-dahatra omponao dia azo faritana ny zavatra zarainao. Maro ny tonga rehefa manaitra tonga azy aomby amin'ny arabola, atafita amin'ny fiainana, raha vao ty tany ty mihitsy ny toriana, ny etsiketsika daholo ny nofo rehetra. Za teteny aminareo ny tena vrai réveil, ny tena fifoaza, mpana! Dia fiovan'ny ao anatinao hifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra fa tsy miankina amin'ny fetany an-tananao mandray teny mahafinaritra. Andro faran'izao ny baiboly miteny angidy tsofina ny olona dia te hiay ny fampianarana mampety azy. Fa rehefa ny fampianarana tsy mampety ny sofinao, tsy mampahazo aina ny nofinao, tena izay ny tadiavinao. Satria izay fampianarana izay no hitahiry anao eo amin'Andriamanitra. Ataovy amenina moa. Fa rehefa ny fampianarana manaitaitra ny nofinao, tsy mety aminao izay fampianarana izay. Noho izany, tsy hoe ny fifoazam-panahy tsy hoe rehefa vory ny olona manalykisa iainao anao. Fa firy ny olona tao anatiny analykisa ny ovafo tena niona tamin'Andriamanitra. Ny important tsy olona iainao anao ho haingo-tseza, fa ny olona iova iona amin'Andriamanitra azo antoka iaina ny fiainam-baovao. Tsy mahareteka ao an'Andriamanitra. Halleluja! Tsy te hiainanao satria rehefa fitiavan'Andriamanitra sy fampijoroananao ny toriana dia nitoetranao ny voatsindrotsindrony eo amin'io seza io andro aman'alina. Nefa izany ry havana nivon'ny filazantsara. Ny tonga na hotron'Andriamanitra ny tanjona satria ny tena marina tsy ny atonga amin'ny fiainanao eto be eto ihany, fa ny ahafahanao iona aminy amin'ny fotoana ilanao eto ambony tany. Ny ambony rehetra zava-poana
fa fototra ny fitiavana satria rehefa mitsodrano anao aho hoe hitay anao Andriamanitra dia midika hoe hitay anao ny fitiavana. Raha mitsodrano anao hoe hiaro anao Andriamanitra dia hoe hiaro anao ny fitiavana satria Andriamanitra dia fitiavana. Noho izany aoka ianao hiaina mpitiavana, hampandroso ny fitiavana, mokatry ny vokatry ny fanatao hoe fitiavana raha tianao nitsangana sy iray amin'Andriamanitra mandrakizay. Jaona voalohany toko fahatelo andiny fefatra ambin'ny folo farany. Jaona voalohany toko fahatelo ny andiny faefatra ambin'ny folo dia ho faranako. Fantatsika fa efa tafafindra ny ala tamin'ny fahafatesana ho amin'ny fiainansika. Ino ia? Samy mihaino tsara révélation anankiray ity. Fantatsika fa efa tafafindra ny ala tamin'ny fahafatesana ho amin'ny fiainansika satria tia ny rahalahy. Zay tsy tia dia mitoetra amin'ny fahafatesana ihany. Ha! Olona teraka indray no misadresse amin'ny zanak'Andriamanitra eto. Jaune milaza izy hoe rahalahy, tia ny rahalahy. Pino zany ny ivantanany teny eto amin'ity epistily soratany Jaune ity. Dia hoy izy Jaune, fantatsika malala fa efa tafafindra isika. Miresaka momba amin'ny pino izy hoe tafafindra isika niala tamin'ny fahafatesana ho amin'ny fiainana. Satria tia ny rahalahy, ny anehoana zany fa miaina tafafindra ho amin'ny fiainana ianao dia satria tia. Satria tia ny rahalahy. Fosy izy ho anareo pino efa tafafindra niala tamin'ny fahafatesana ho amin'ny fiainan'ireo. Raha tsy manam-pitiavana dia mbola mitoetra ho fahafatesana ihany, mitovy amin'ny tsy mino. Ny zavatra tiako tsy haiko hoe asa nazonareo. Rehefa tsy ao amin'ny fitiavana ianao dia maty eo mason'Andriamanitra. Na dia malemy fiteny sy mahay manambitamby be aza ny alalàna fa niala tamin'ny fahafatesana ho amin'ny fiainana ianao dia rehefa tia. Tsy zavatra ivelany ny fitiavana fa toe-panalalina ao anaty maneho an'Andriamanitra. Tovy amanina. Inona ny zavatra tian'Andriamanitra ho lazaina? Ny tivizany rehetra natsangan'Andriamanitra, ny ara-nitsangana tamin'i Jesosy dia fitiavana. Raha adika vo manaitra antsika avy amin'ny fanahy, andrenesantsika trompetra sy ny feon'arkanjely, ny fitiavana. Tsy zavatra hafa no anangan'Andriamanitra antsika satria io zany le atao hoe le atao hoe uniforme hozy izy ny vazaha. Io zany le endriky tovizantsika rehetra zay mandova fananganana maty. Fitiavana. Jaona voalohany toko fahatelo andiny faefatra ambin'ny folo. Ny fitiavana ny lalàna manjaka ao an-danitra. Miaina mpitiavana sika dia ny ety ambonin'ny tany. Amin'ny finoana sika dia nataony eo amin'ny Kristy ao an-danitra. Zay ny amin'ny finoana. Kanefa ny lalàna ao an-danitra dia fitiavana. Ny fitiavana no maneho fa niarana tsangana tamintsika. Hozy izy ny bokon'ny Jaune teo. Midika fa tsy voasokajy hitsangana sy hatsangana akory izay olona efa nivonjena nefa tsy mamoaka ny voan'ny fitiavana. Eny azonareo ve zany teny zany? Atsangana etanareo azonareo zany. Raha ianao zany efa nivonjena niala tao fahafatesana ho amin'ny fiainana, aza miteny za fa olona vonjena nefa mpakala velona be misy miaina ny fialonana, olona tsy tia, olona manana toetra tsy an'Andriamanitra, nandray ny invitation ny devoly mbola rakitra ny fahakalana mandehandeha. Hozy izy niteny Jesosy hoe tiava ny fahavalonareo zanga Kristy ohatr'izany nataonao manao Jesosy ihany afaka manao an'izany. Zany mandriamanitra azy dia rena mandrakizay ny nenaranao ny enaranao. Eno zany amin'io fa tsy vonina ny endray an'ilay izy dia mody ny enaranao no mena voninahitra fa zay mandriamanitra mody any hitanao hoe mahafetsy ny devoly zay ny mandriamanitra anao ianao rery mahavita an'izay fa za mo tavela amin'ny fahafatesana eo. Mianao tsara ve nareo? Raha tiatsika nitsangana amin'ny fotoana anankiray ny enony trompetra dia ny androany filao io filao io fo io. Raha misy zavatra mitady hiteraka fahakalana anatinao fa le fitiavana. Dia migaga izy, samy venona ataoko anao nefa mbola zany nataonao hozy izy le olona so zany nanao an'izany toko fa Jesosy no miamboninahitra nefa efa hita hoe ianao mety. Amen. Tsika zany raha tiatsika ny hitsangana amin'ny fotoana iverenan'i Jesosy tsy manatsafidy zasy ianao tsika sy nareo akoatra ny hoe hiaina amin'ny fitiavana. Velona Jesosy resiny ny fahafatesana. Tsy
tsy natazona azy tsy natazona azy tsy natazona ny fasana fafa nieliny de magaga tsy takatry ny saina velona Jesosy tsangansika tsy miovo malanio mandrakiza. Alléluia. Canto loatra anao Jesosy fanatanao canto loatra ny fiainako voaka tsara voatra mampiaiky saina fo fanatanao canto loatra ny fiainako. Enoy am'izay ary enoy kely fa manino Jesosy miteny hoe tiava, manino Jesosy miteny hoe aokinareo mifankatiava fa tsy hoe aokinareo mifankatiava ianareo tahaka ny tiavako anareo. Maika Andriamanitra nitatsaka ny fitiavana ao anatintsika. Raha vao nateraky netsika dia noentin'ny fanamasina ao anatintsika ny fitiavana. Dia raha mibaiko izy hoe tiava dikan'izay be dia anao rehefa tsy tia. Raha misy any ny zavatra amoahan'Andriamanitra didy le izy fa tsy hoe manampitamby anao izy hoe anao ny anaka tokony ity any moa ohatrany hoe be dia anao tiava ohatra zany. Fa maninona misy fitiavana ao anatinao, misy fitiavanao fa le fitiavana ao anatinao tia ny devoly ho afenina tsy hita ny fiasany fa miara-miasa kaiky amin'ny safidinao Satana eo amin'ny nofo atonga anao ho tafatoetra ao anaty fankalana foana. Dia maninona ary raha ohatra ka tonga dia samy dia tia daholo ny olona rindra pasteur tonga dia tia daholo dia tsisy an'izany fankalana zany intsony. Efa lanitra zany efa tonga dia ny paradisy tsika mionana zay. Zao tontolo zao a dia azony devoly ampiasaina isedrananao tsy izao tontolo zao akory ihany fa tena mitsotra aminao fa ny ao an-tranonao aza dia azony ampiasaina. Tsy hoe rehefa mahay mitory teny be pasteur Rodolphe fa dia indraindray raha vao tsy miambina dia tsy ampiasainy devoly. Petera lenana hoe ianao ny kristiany ane nandava tsy tokony hifantsika Jesosy. Vetivety eo zanak'Andriamanitra tampotampoka eo Satana niveau. Tsy fidianan'Andriamanitra olona ny anotrina azy rehefa miombona amin'ny olona anankiray ka tanteraka ao fahadiova-po sy fitiavana. Ary tsy hanavahany olona koa ny ampiasan'ny Satana ny olona rehefa manaiky toetra eo amin'ny nofo kapititra sy ho tahiry-pahakalana sy lolo-po mandehandeha. Alohany andraisanao ny fanasan'ny tompo. Tiako tonga saina ianao androany akipio kely ny masonao ndana misaina hoe iza ny olona anankiray mbola mety azononao ao am-ponao mandrak'androany. Afitsoriana olona iny na mety manafotoana anao aza mangatamin'Andriamanitra. Tsy ny fihetsepoako Andriamanitra no mitondra eo amin'ny nofo fa tiako ro tonga fihetsepo mifanaraka amin'ny fisainana sy fivitraram-panahy no hitondra eo amin'ny fiainako. Meo aza ny fitiavana hafahafa zany honena-panota satria mahafantatra ny lanjany mandrakizay ho ambony lavitra no ty tany mandalo ty. Raha voagezy eto ambonin'ny tany ny olona dia iainao anaty fitaka alatra lainga solokina fara-tsy-piainana hitondra fanafitonana fa tehirizo adio ny foko mandram-piverinao Andriamanitra. Tehirizo amin'ny fitiavana indrindra hietrehako ny asanao mandritra ny herinandro indray fa tovy azoko antoka fa vita fihavanana aminao aho
tsy mampanina zay mety tsy mety aloha mandrakandroany jesosy. Ny fanatenako tsy apetrako amin'ny zavatry ny tany hita maso fa ny fanatenako ho ampioreniko amin'ny famarinana ny teninao mandrakizay. Atao-poko ny asanao fa atao-poko indrindraindrindra ny fitiavanao. Mangatahino famindram-po amin'Andriamanitra. Diovy ny fonao, angatao ny fanamasina, diovy ny foko fanamasina. Amelako eloko isan'andro, itoerako amin'ny fahadiovam-po. Tsy maninona fa azo atao ny miankina amiko amin'ny fotoana tokony hanorenana ao an-trano, na any amin'ny manodidina, na amin'ny fiarahamonina misy ahy, amin'ny mpiara-miasa amiko. Za foana mifototry ny fihavanana satria sambatra mpampiavana fa izy no atao hoe zanak'Andriamanitra. Ao anatin'izao communion zao Andriamanitra, tena tianao ahako androany, raiko tianao androany, tena nanantoka fa irehetra amin'ny fitiavana indray. Tsy noho ny hoe hotrononao fa fantatry fa raha ny amin'izany dia ho ataonao ihany. Fa le fananako fahatsapana mihitsy, le fahatsapana ao anatinao mba hanamora Andriamanitra ny zavatra rehetra ifanaraka amin'ny sitraponao indray. Raikyo malalo rai sunita naku titamiyau raikyo malalo rai sunita naku. Saroko Andriamanitra hoe ny fanaratsy ny fahakalana dia na ny fialonana tonga ny kaina andringana ny abela, fa na mitondra ho any amin'ny fahafatesan'ireo fanahy ireo, ary vokatra avy amin'ireo ihany koa no mitondra famisaviana sy toetra ratsy satria fanomezana avy amin'ny devoly. Tsaroako ny teninao tamin'ny kaina hoe raha tsara ny toetranao ho miramirana ny endrikao. Aso fifaliana ao anatinay, aso fiombonana ao anatinay, aso fiadanana ao anatinay. Dia aoka izany irehetra manomboka androany. Ka naiza naiza misy anay tsy rera avy dia ho fitiavanao mandeha izay. Jesosy, Jesosy ao anatin'ity communion androany ty, tiako délivrer zay rehetra. Tiako raha hiasa eto ny fanahy ny fitiavana Jesosy. Sokafy ao anatin'ny fonay ny hafanana afanay misitraka an'izany eo amin'ny fiainana. Zava-poana ny amin'ny tontolonay mandeha mitoro filazantsara naiza naiza. Zava-poana na amin'ny fanomponay sy ny fisasaranay azy ao amin'ny fanjakanao rehefa tsy mirehitra avoamponay fitiavana. Ampirehitra izay tena mpiasa amin'ny fonay. Tsaroako ny teninao nisy fotoana nandeha niazakazaka ny sasatra vizana dia ohatry mba ny saina hoe tompo inona ary reo mba tokony ho amin'izao fa tena reraka zany tena tsisy ninona tamin'izany. Dia zao navalina ho aho hoe Rodolphe, raha mivaly eto an-tany eo amin'ny nofinao daholo ny zavatra rehetra izay ataonao, inona no vantaninao any an-danitra? Fa biriko anao any an-danitra koa ny faty-antoka ny ekenao hiafy amin'izay afafinao rehetra eto an-tany. Aza manam-pahatsapana hoe maty antoka fa tsy maintsy ho nerako amin'ny fotoana iverenako. Manato izay Jesosy ho amin'ny fiovam-po tanteraka ny fandraisana androany, ho amin'ny fanekena mpandroso ny fitiavanao. Aizanay honena ny hafa, aizanay ity ny hafa, aizanay joro tahaka ny fijoroanao amin'ny fitiavanao ny fiangonana, na ho atokantrano na ny amin'izay rehetra lianay na amin'izay zavatra rehetra ataonay. Manaovanao auto délivrance amin'ny fonao dia angatao Andriamanitra mba tsy fo mora ndraindray feo hafa, fo mora miakatrakatra mpiady intérêt, olona tena eo amin'ny nofo, le karazana fo tena tsy izy rehetra. Angatao amin'Andriamanitra, angatao amin'Andriamanitra zao alohan'ny fandraisana. Angatao amin'Andriamanitra mba ahafahan'Andriamanitra tena miombona aminao, azo aina eo amin'ny fiainanao.
dirikeina dalevario. Esho la prase. Kaba kote sente que la presentiricia kaoras. Jesus tena mila anao zay. Pisy fanamasina feno zay. Ao kirehetra ny fanomezanao androany. Ao koa tena feno ny fanaza rehetra Andriamanitra. Miloha fotoana tena hoe iraisanay latabatra aminao. Makasitraka Jesus. Sotra Jesus. Afaka ny tsirairay avy. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta. Amen. Tamin'ny alazana madianazy Jesosy tena indray ny mofo. Rehefa nyvakiny dia hozy izy hoe tia ny tenako izay vakina ho anareo. So natao vofahatserovana. Misaora azy. Sotra Jesosy. Tahaka izany koa ny ranom-boaloboka. Tia le rano fanekena vaovao izay nalatsako anareo. Famelana ny fahotanareo. Ka novinanao mihinana mofo sy misotro amin'ny kapoaka dia manambara ny nahafatesako ianareo mandra-piaviko indray. O Jesosy, voavelany eloko isika. Satria ny kapoaka ny famelan-keloka dia mampiditra ao anatisika ny fiainam-pahatsarany sy ny fahamarinany. Andofantsika ilay tena fiainana avy aminy hijorotsika ho tahaka azy amin'ny fahafenony. Tiantsika rehetra Jesosy. Misaora azy. Masina, masina, ianao tompo. Aza mbola misy miala orin'ny filazana fa mbola hivavaka ho anareo rehefa avy eo. Mendrika ianao rilay zanako masina ianao. Alleluia. Alleluia. Mifaly miaramatsika amin'ny anaran'i Jesosy a. Dia efa makeny amintsika ny fanatazana ny fanatitra. Ozy izy ny tompo hoe aza miseho foana eo amin'ny fanatrehako, ozy izy tsy mitondra fanatitra. Aza miseho. Dikan'izany ianao matony seho eto a dia hanome voninahitra an'Andriamanitra. Meo izay anem-ponao. Meo izay anem-ponao ary ataovy amin'ny fo madio sy feno fifaliana, feno fitiavana. Alleluia. Programantsika eto amin'ny asa fanompoana. Ny rapitso moa tsika tsisy fotoana fa misy ihany ny fiangonana izay miara-miasa ny ao amin'ny Christian Life Palace rapitso. Ny latsinainy ka hatramin'ny larobia misy ny sekoly Etsya supérieur Analakely deuxième étage. Araka ny tenen'ny mpanompon'Andriamanitra teo pasteur Nirina dia hoe mila mandroso tsika. Ahoana moa ny ahafahanao mandroso raha ohatra ka tsy mahalala ny tokony androsonao ianao. Dia dikan'izay mila mianatra mandroso tsika, zay ny ilana an'ireny sekoly ireny, fianarana mandroso. Raha tsy izany mandehandeha foana, mandehandeha fahatany, mandehandeha tsy fantatra, dia mila sekoly ianao mitarika anao mandroso. Dia fantatra hoe io ilay ranomasina mena dia io ihany ilay androsona, fa raha ohatra ka ianao mianatra dia miembotra any amin'ny lalakafa ny fandrosonao dia tsy mety izay. Zay ny ilana ny sekoly maraina manomboka amin'ny fitora ka hatramin'ny fitora sasany ao amin'ny supérieur Analakely. Latsinainy manokana sekoly mpamahana olana, ny talata sekoly mpanasitrarana ary ny alarobia sekoly mpanambinana fitahin'Andriamanitra. Dia ny amin'ny zoma eto ny fotoanantsika manjava ho azy amin'ny 4 ora. Misy ny amin'ny zoma zao amin'ny 4 ora ny fotoanantsika eto. Ho an'izay tsy afaka makany mahajanga fa manomboka amin'ny zoma, sabotsy, lahady ny fotoana any mahajanga eny amin'ny bord ny grand rallye de miracle. Dia rehefa avy eo moa izany mijanona daholo ny sampana amin'ny fandaminana faraparany ny amin'ny programa, ny fiaingana sy ny rehetrarehetra. Dia rehefa vita ny fotoam-bavaka eto dia mba mijanona ny sampana rehetrarehetra sy izay andeha mba ahafahana mandamina tsara izay programa izay. Misy ihany koa ny concert caritatif izay ho an'ny ONG Main de Douceur tanterahana etsy amin'ny PK0 amin'ny herin'ny iray, amin'ny heriny moa izany amin'ny tapabolana 24 juin izay fotoana izay etsy amin'ny PK0
iarahana amin'ny tarika broto tarika vero sy ny newcold tsika moa ary izy reto miaraka foana matetika mifanohana izy ny tena marina satria ho an'ny tompo dia asa sosialy izy io a fanampiana ny ty ONG main de douceur ty misy vidim-pidirana zany le izy a fa anjarantsika mitondra mbavaka tsara mba tanteraka an'izany fotoana zany asan'Andriamanitra zany asan'Andriamanitra zany a aniran'Andriamanitra n'ireo mpanomponyireo a dia mitondra mbavaka le fotoana ihany koa tsika taka ny itondrantsika mambavaka ny grand rallye de miracle zay tanterahana amin'ny herinandro dia araka ny tenen'ny mpanompon'Andriamanitra teo a misy ny radio atsika mba enoy matetika ihany a 90.8 FM zany a ahafahantsika manaraka reo toroteny zay mety tsy voaraka eto na ihany ko eny amin'ny hvkl events atao tsika hitsangana ary a injiro ety anoloana ny tananao raha amin'ny anaran'i Jesosy a misaotra anao zay tompo misaotra anao fa ny fahasoavanao mbola natozao anay misaotra anao zay Jesosy satria tena terenao zay fankaty anome le fitiavana zay avy aminao ihany fa tsy avy aiza akory mankasitraka tompo satria tombontsoa be zany a zany mandrain'izany fitiavanao zany ary apitan'izany fitiavanao zany eo manodidina anay androany manokana mbola fitiavana koa manosika anay anolotra favolonkarena ny sakrifisy mifanatitra tompo raiso zany mbo voninahitry ny anaranao misaotra ray a misaotra tompo malala amin'ny anaran'i Jesosy amen dao tsika tiaka mafy a voninahitry ny tompo Alléluia. Ndao tsika tia tanana mafy eo any tompo ataovy mafimafy ho any tenin'Andriamanitra androany. Halleluja. Zaho ne mahita hoe olona miova fo be daholo tsika nareo zao rehefa hitako dia ndry izany bolongam-pitiavana kely mandehandeha ny tompo hoe amen. Atsangany ny tanan'izay anao examen zay anao examen rehetrarehetra ato. Alleluia. Atsangany ny tananareo, atsangany ny tananareo ataovy ambony tsara zay anao examen, zay anao examen, zay anao examen. Dia tsy manao examen manintsitra ny tanana eny amin'ny mpanao examen. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta manonona ny sainareo hisokatra tahaka ny fanomezana mihoatra ny Daniela avy eo fatreny ny fahindreny sy ny fahalalany tao amin'ny lapa mihoatra noho ny mpanolo-tsaina rehetra. Andriamanitra nome anareo ny fanapahatsoloana avy aminy ahafahanareo mahomby amin'ny examen zay ataonareo ho an'izay analana CPE na BEPCE na baccalauréat tononona amin'ny anaran'i Jesosy ny fahombiazana ao anatin'izany. Ny any amin'ny université koa ohatra zany na iza na izy eto mpianatra na ny tokantrano any ianao miara-mivavaka aminay eto androany tononoko amin'ny anaran'i Jesosy ny fahafahanao examen tena mora kely aminao vao mivoaka ny sujet dia ozy ianao hoay ay ve ty fa aza misozestime fa fanamasina zay manokatra ny ao anatin'ny saina dia manomeza voninahitra n'Andriamanitra tonga dia zao tovy anatin'ny saina dia raina ny tompo amin'ity dia raina ny tompo haninao antsika daholo zay sujet tonga eo satria ho ataon'Andriamanitra tsisy tahotra ao anatinao falifaly be anao dia anao examen afaka soma tsara ianao ary rehefa mivoaka ny valim-panadinana ny anaranao ny tao amin'ny anaran'i Jesosy mandehana fatanteraka izany. Halleluja. Amin'ny anara maherin'i Jesosy Kristy avy any Nazareta. Halleluja. apetrao ahofofany amin'anitra ny tantsika eto daholo hisaotra ny tompontsika makasitraka anao zay Jesosy androany maraina saotrany amin'ny fotoana androany saotrany amin'ny fampatsiavanao anay foana amin'ny alalan'ny teny fiainana reo fahamarinana rehetra tianao izoranay amin'ny lalam-piainanay ray manontolo naiza naiza leanay ninina ataonay tsapanay fa eo foana ianao Jesosy tia ny foko Jesosy tia ny foko tia ny fonay tsirairay avy koa aoko zany fo zany fo anao tanteraka fo esanao tanteraka fo afaka ny eo ny voninahitra fo feno voninahitra. Halleluja. ao ny tena fiainana Jesosy io no nampitandremanao ny olona tandrema e ny fonao mihoatra no zay tokony ho tandremana fa avy ao ny avy ny fiainana nizaniza marary fotongeto teny amiko Andriamanitra fa aminao opération na fo izy zao
misy olona marary fo eto a misy ohatrany hoe any amin'le hoe valivale any amin'ny lalandraha ao mivava fo ao misy problème teny amiko Andriamanitra fa amin'izao fotoana izao Andriamanitra manolo an'le izy misy anjely manao livraison zao manokatra fo Andriamanitra dia amboary n'le izy mahafantatrareo fandraisaka tension na tositra ny fikorinan'ny ratsy dia tsara loatra problème ao fo daholo koa misy ifandraisany androany maraina raisy ny fanasitramina no teny Andriamanitra nasitrana fo izy androany apetra amin'ny fonao ny taninao ankavanana rehefa feno fitiavana io namenao tolotra ao amin'ny fitiavana dia ho karakarain'Andriamanitra io satria mahasoa azy niaisitra daholo efa niaisitra daholo ny fahakalana efa niaisitra daholo ny lolopo efa niaisitra daholo tsy rancunier zany tsony ny rancunière zany tsony efa niasoron'Andriamanitra zany efa olo fitiavana mandehandeha amin'izay tsy mipetraka eo amin'ny nofo tsony fa efa fananan'Andriamanitra mandehana fa libre ianao zao afaka ianao amin'ny anaran'i Jesosy afaka daholo ny aretina rehetra momba ny fo androany maraina ninona fivotosana any amin'ny fo any ninona fanaintenana any amin'ny fo any ninona lalan-dratsy mikorina tsara anaty lalan-dra afaka ianao amin'ny anaran'i Jesosy opération fo androany maraina rise amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta mino Andriamanitra fa miasa ianao araka ny teninao no andehananay tsy izay no mandeha amin'ny hafanam-po amin'izay tianay fa ianao no enoinay ary ianao ny inonay ary ianao no miasa amin'ny fiainanay avofany amin'ny lanitra ny tanao dia misaora azy fa ny fotoana iteren'Andriamanitra hoe efa niasa izy dia tsy manam-pahefana amin'ny fiainanao tsy nolay ratsy esory izay vesatra rehetra efa miadinao Andriamanitra mandehana ary lehilahy mahery mandehana ary vehivavy mahery fa ianao ny Gideona n'Andriamanitra tahaka ny famely olona anankiray monjy ny amelezanao fahavalo analikisy satria ombanao amin'ny tana mahery ny Andriamanitra mahitanao ahotron'Andriamanitra miasa mandrarahanao mahitanao ahotron'Andriamanitra amin'izay andraikitra rehetra kininy aminao mahitanao ahotron'Andriamanitra amin'ny fiainam-piankonanao mahitanao ahotron'Andriamanitra amin'ny ara-bolanao amin'izay mety mahakasika anao amin'ny antsipiriam-piainanao satria Andriamanitra ny nofoko izy mahafantatra ny fangiry firianao tononoko amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta fiasa amin'ny fanamasin'Andriamanitra hiasa mahery atanteraka fanotonana eo amin'ny fiainany zanany izay anao na sy mangetaheta azy androany maraina hovokisan'Andriamanitra amin'ny fahamarinana ianao mandehana afaka ianao amin'ny anaran'i Jesosy mahita ny voninahitr'Andriamanitra miseho amin'ny kero amin'ny fiainany tsirairay avy tsofoko rano mandehana dia verena miaraka amin'ny fitsoana vavolombelona verena ho miaraka amin'ny fitsoana vavolombelona fa ometsika voninahitra eto Andriamanitra dia ilay Andriamanitra tokana mahery lehibe mendrika izy rery miamboninahitra mandrakizay amen misy mpanjaka manatriketo sukafini fu andrayazi ifideran doanjakany nifasoavany manenikantsika izy manda
Aitazisi Niranu mas ufafani Wawatanundai Utapitanyadi Tiwelai Nipamutisia Sacha Irenuangwa Reteo Turi Yanarana 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 Jesus Christi Bazakani Jesus Christi Panza